ny zavatra rehetra izy no miazo anazy a izy koa no antony izy ane no miamboninahitra Jesosy resahana eo Jesosy miaviny zavatra rehetra Jesosy miazona ny zavatra rehetra tsisy zavatra afaka mienjeranjera ho azy zany satria Jesosy mamela azy enjera dia tsisy zavatra mitrangatranga zany satria Jesosy mamela azy hitranga izy miazona azy izy koa ny antony dia izy no omena voninahitra matoza asianao tonga eto androany mbola no izy fotsiny ady nampahery-po tokirantsika teo hoe ny taona maro nampangina voanaiky anampy fo tendrom-bozany mitsindrina no manondraka ny vo Jesosy daholo ny antony rehetrarehetrarehetra dia zay ny tena nanantsika fony sainty tao anatin'ireny ratsy enao Jesosy tsy mba toy izao zay dia enao nomena voninahitra atao mbola hiverina ame voninahitra an'Andriamanitra antsika voninahitra nay ho an'Andriamanitra reny ihany Halleluja masina 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 Jehova tompony maro rehetra voninahitra amen salama fadimy amby efapolo amin'izany tarany vakitsika salama fadimy amby efapolo amin'izany toa dia ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fafito rehefa vita zay dia firanantsika fivoazana asan-drato avy reny hiranao dia reo ilay mpanjaka lehibe fiziny namorona zao tontolo zao a tamin'mpahendrena be dia sainy fa namivorona ra reny malala mankasitraka an'Andriamanitra mpamorona na andro na alina no zany koa antsika anandratra an'Andriamanitra salama fadimy amby efapolo amin'izany toa andiny voalohany hatramin'ny fafito vakitsika mafany anaran'i Jesosy manao hoe anandratra Andriamanitra mpanjaka
manandratra anao zay fa lehibe tsotro zao ianao, manandratra anao zay fa Andriamanitra ianao. Zany no natongavana eto amin'ity toerana ity tompo ankehitriny, iray fo, iray saina, ifadianana Jesosy. Eo aminao lay avily zavatra rehetra, eo aminao lay miazona ny zavatra rehetra, eo aminao tompo dia ianao tokoa no antony zavatra rehetra, ny antony fisinay, ny antony fijoroanay, ny antony fahavelomanay, mbola ianao ihany. Noho izany tompo afantoka ianao tanteraka ny fosasaina amam-panahinay amin'izao fotoana izao, dia manantona ny seza fiandriananao zahay midery, miankoka, manondrika ny lohanay, mampanetry tena ny fonay rehetra sy ny mombanay ray manontolo manoloana an'izany fanebiazanao zany fa zay reto manko Jesosy, tsisy nahatana ny ainay. Raha tsy ianao no nameanay fifinaina mahavelona vao maraina, mety efa nidina tany amin'ny fiainana tsy izay fa zany ravoravo ny fananay ankehitriny mbola velona trapa amin'izay rehetra ankiny zay, ary tsy hainay mihitsy ny angina ka tsy ankalazanao ray fa ianao ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra tokoa, mitantana isanandro. Na oviana tsy mbola namelana irery ianao, fa mikaroka ny hevitra manakariva atonganay ho tafaraiso, ho tafakambana aminao, dia zany zao fotoana zao tompo. Noho izany averina aminao mihitsy ny fankasitrahana ny amin'ny lafin-javatra rehetra hatramin'ny madinika hatramin'ny lehibe. Miompona zay Jesosy any, miaraka amin'ny anjelinao ny miara-mihinanao amin'ny lampany voninahitra hoany ny olo-masina rehetrarehetra ihany koa na ny anaininao eny fa na dia ny miaraka aminay amin'izao maraina izao ihany araresadresa toerana misy azy rendy na manaraka ny radio hoany Jesosy na tonga eto amin'ity toerana ity dia amin'ny foirainao anatonanay anao tokoa, mety tena tsotra tompo, tena tsotra Jesosy fa raisy fafokatra fonay rehetra manao hoe masina eka ny voninahitany rehetra. Tao le mpampisanganana iantsika mbola misaotra ny tompo mandresy lahatra tokoa mbe tsy hainany anginy ka tsy ankalaza an'izay fa izy misaina tsy ampialana ny fatrapitiavanao fa raisy tompo malala mifankasitrahanao. Ataotsika izany filana fanampiny zany, ataotsika ny fitiavantsika an' Jesosy manontolo. Fifadian-kanina
Ninina zavatra atao, ninina oresana. Tsy maintsy mifamehy voninahitra no. Jesosy ilay lohan'ny tafikezaratsika, Jehovah izy dia mpiady mahery, sady mpiady Andriamanitra mahery izy. Miarabila zany izy. Dia tsika koa nefa dia olona miteny fa hanangana taranaka ho anazy mitovy amin'ny any ary tahaka ny hery, tsika koa zany dia mpianatafika miara-mily. Dia rehefa eo an'lehibe antsika zany tsika dia maneno mifamehy voninahitra. Ary miara-mily zany nefa mamehy voninahitra, tsy misy hoe sady maka kasikety na maka zavatena miafika tsara. Dia misy fotoana mandeha anatin'ny hoe maninona tokoa moa zany, ina ny tompo, ina ny azo ao anatin'izy fa ny zavatra tsapaka dia tsotra. Satria misy fotoana tanimpoly dia tanimpoly zany dia mandeha hevitra ny amin'ny fotoana hoe ina ny tokony mandeha fibebahana zany ina dia isan-tevitra dia farany vanginy Jesosy amin'izany toy mandrintsika hoe mena voninahitra foana n'olo lehibe dia misasa rehefa avy eo androantsika tena isasa tena hibebaka tsy mibebaka hatramin'izay fa mbola nisy zavatra natogasenana ihany koa tao anatin'izay fa ny voalohany aloha dia hoe ilay mamehy voninahitra iny kay tena tsapako a mampitsaratra ny ady iny. Satria na inona mamaika amin'ny miaramila na inona oana mipetraka aloha zany ilay fahamezam-boninahitra dia misy fotoana tena akarena kely mihitsy dia isentona kely mihitsy dia manana fotoana tena hoe ahafahana mampitsaratra ny ady. Tsy toa zany dia basy ny fitiavana fa mijanona sy miady kely aloha dia mahafinaritra tokoa raha eo amin'Andriamanitra tsika fa raha itsika zao tokoa kely misy nanao marina ve na dia ray a nanao marina ve tsika tsy nanao marina na dia ray fa raha vao miposaka kely masoandro iny mandrapilitany tsy hoe misy raha anakory zao dia tsy miposaka amin'ny masoandro dia tsy mahita masoandro tsika fa miposaka any ambony any izy fa mandrapiposaka dia manina ny zanak'olombelona manonta ny zanak'olombelona fa rehefa namehy voninahitra tsika afaka na dia misento kely azy. Zay zany ny zavatra voalohany nanaitra ny saiko hoe rehefa mamehy voninahitra n'Andriamanitra foana ianao ataovy tena marim-potsitra ny tsara mifantoka tsara amin'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia efa manitsy antsika efa haintsika zany fa mampatsiahy satria misy foana ihany koa ny olona vaovao tonga mitombo atao anatin'ny ankonan'Andriamanitra dia mifampianatra mifanolona hoe inona ilay mamehy voninahitra voalohany dia matsiahy antsika voany raha miaraka amin'ny toerana isaky ny fotoana rehetra lezalezanaizy fa amezam-boninahitra koa atao voalohany raha miditra amin'ny tempoly ianao tonga dia miafika ny antara dia atsaka antara voninahitra ao an'Andriamanitra reny alleloia masina Jehovah tompony maro entika ny voninahiny tany rehetra. Zay no manao zavatra rehetra ankoatra amin'izay. Ny zavatra faharoa satria mifanafatra tsika dia ampiandohana amin'ny antony atokanao tena ho tafahona amin'Andriamanitra androany dia ampiombolina mihitsy ny fontsika fa izahay moa tsy teto tamin'ny alahady tamin'ny krismasy efa na tsy teto koa nefa dia afaka nafantatra sy nandreny any fa ndray mandreny lehibe dia tena nampianatra mihitsy ary nagaga mba nisy zavatra kely mitovitovy tamin'ny zavatra tao anatin'izay hoe raha rehefa iantso andro fifadian-kanina zany dia misy antony lehibe ny fifadian-kanina antsika tsy ratsy akory zany fa eo le tena hoe raisantsika saina tsara zany ento ny toy amin'ny fafeo toy amin'ny rehetrarehetrarehetra fa ny tamanatran'saiko koa hoe ina moa le tena antony ifadiana na rea zany hoe ifadiantsika dia nantsona hoe andao pastora hiaraka ao anatin'ny fitaniana fifadian-kanina dia zay dia hoy zany ina ny antony tsy resaka tamin'ny tompona ndraikitra zany fa talenaratra ndraikitra ina moa ny antony satria anatina programa ary na fiangonana ny fitandremana misy anara dia amin'ny alahady ny PTA-nay dia vavaka sy fifadian-kanina zay efa nomanina tamin'ny heritaona zany PTA-nay zany fa togasaina hoe atsofoka anaty PTA ny fifadian-kanina nefa ny fifadian-kanina dia misy antony manokana vao miantso amin'ny fifadian-kanina
ohatry hoe tsy programmena zany tsy amaboaka fa rehefa misy an'izay loza mitatao aminao zay ka renao tsapanao a misy manodidinodidina misy zavatra mampatao ary zay le nafarany dada hoe tanimeo aloha Jesosy alohan'ny tena imepana fa tsy tapahana hoe tapaka fotsiny iozy tsy tontonana fotsiny hoe ay dia mandana fiadanany tomponao fa dia zay fa manontany mihitsy ianao tsy manontany hira ka tsy manontany pasteur taoriana le eritreritry zany a vao nijery an'le izy dia azo kosa tena misaotra Jesosy ho azy zay le izy dia mino aho fa efa nahalala sy nanatrika ny fotoana tamin'ny alahady a mahafantatra an'izay hoe nanontany an' Jesosy efa nanontany an' Jesosy tenareo itsika tongeto zako inona Jesosy ny tena anatonako anao am'le fifadian-kanina fa ny fifadian-kanina manko dia fitalaona amin'Andriamanitra hiala amin'ny fahatezerana misy fahatezeran'Andriamanitra atao tonga amin'ny zay naboly ny ara-tantara nomena ny tsindromatry ny baiboly nampanoratona ny baiboly atao ohatra sy ananarana antsika hoe ny tokony atao amin'ny fotoana ohatra zao dia ity any amin'ny Jakoby izao dia miteny hoe misy fahavady manino aoka izy hira fibebahana misy azo famorina vady manino aoka izy hivavaka zany hoe amin'ny fotoana zavatra rehetrarehetra zay atao dia misy zavatra foana teny amin'ny soratra masina ka inona le antony fadiny betsaka tsika ny fananantona Jesosy tamin'ny herinandro Jesosy namonjy fifadian-kanina fa inona Jesosy le zavatra mampalahelo nataony ny razanay Levitikosy toko fa enina amby roapolo toko fa valo toko fa enina amby roapolo inona Jesosy le mampatonga anao malahelo inona le mampatonga anay hozon-javatra manaka-javatra dia mitamitamitao efa mandeha rava ho azy le izy manaka-natray ny herintaona rava ho azy tona ny fananganana rava ty tany amin'ny voalohantsika dia tena samy manao lisitra reto ny rava reto atao reto kobolanodana tonga ihany ty fanantaona mitsangana ve rava ihany mety misy kozina zany ao famantarana fotsiny hitantsika ivelany mety misy satria misy trangan-javatra ohatrao fa le tena antony mila manontany an' Jesosy ianao dia fananao an'izany sika fa mba hamparay fo amporaisana antsika ihany keo nefany any tena indrindra ihany ko zahay ao anatin'izy hoe eny any fa mety misy olona tonga ihany keo ao tsy naheman'le zay anton-javatra zay dia mampalahelo raha tsy tafaraka mibetsaka dia ho asiana fotoana mihitsy fanatonana ny tompo ihany keo no hoe eto nandeha eto ary dia amangy anao Jesosy ao fitoerana hoe Jesosy mba mpatsaivo sokafo ny saiko noho ny amin'ny Jesosy ao amin'ny filazantsara jaona milaza manao hoe faratonga ny fanahy fahamarinana dia izy anina moa izy ataovy mafy hoe izy hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra ny zany ohatra hoe tena mbola tsy nanao an'izay anao tamin'ity herinandro ity dia asintsika fotoana zao tena ngatahanao ny fanahy masina fa mety ao anatina trangan-javatra eto fotsiny dia efa mamangy anao Jesosy hoe zao manely tena mampalahelo ananinao ndraindray tsy zavatra keza le izy fa zava-madinika nefa tsy avenan Jesosy lanovapotsiny tsika raha mieritreritra hoe zavatra kely tsisy dika le misy olona manitsaka ranopotaka amin'ny fiara tsy mampaninona n' Jesosy nandena olona izy fa misy olona ray nefa nitovoka amin'izay mihitsy alahelo Jesosy tamina taony iny olona iny tsy takatra saintsika mihitsy ny fihevitran'Andriamanitra ary zany tsy afaka ilaza aminao hoe le zao tokoa ny tena izy fa ny fanahy masina raha tonga ny fanahy fahamarinana izy hitaritarana anao amin'ny marina rehetra moa izy an'izay rehetrarehetra reny ambarany aminareo zany no zany a sotrany Jesosy tsika mbola manana tompony ary hoe afaka miantso ny fanahy masina zany zao tena atao miantso ny fanahy masina eny toraka aminy aloha tario lalan'izay mahafinaritra ihany keo ten'Andriamanitra milaza amina hoe rehefa tonga ny fanahy masina izy mampiaiky zao tontolo zao ny fahamatany ina ho ny asan'ny fanahy masina mampiaiky ny fahamatany olona io tsy le fiveriveleza mpanao eto rehefa tsy ovenao tsy miova fa ny fanahy masina kosa rehefa tonga mbola nyteny an'izany koa ndreo manatoko faharoa dimy fahefatra ny famoram-panan'Andriamanitra mane
tehirizy mora fanahy tonga saina moramora na ohatra ny olona normal rehetra ny olona normal rehetra dia tsy rehefa tenena zavatra mora dia menatra ho azy amin'izay zandray korotana ny volinao fa namantoa dia hoe fikasitan Jesosy ny volinao dia vao maisa mafafaniny fa rehefa ny fanamasina ny mamaky tsy mila ny tena zany koa rehefa togahaka ianao fa misy ahotra mikodana ny voliko hoe zany fanamasina ka ilainao fanamasina sa tsy ilainao mampiaiky ny fahotana ho ny asa teny zany fa tsy teny pastoraly noho izany raha titsika no tafavoaka androany tontolo tsy olombelona mihitsy fa Jesosy ka mitony ndao mangataka ny fanamasinantsika zao vita zay 5:70 amin'izany zay rehefa mihina ny 5:70 amin'izany iny matetika tsy mila miantiny faharoa hoe fa diso lala fa ohatran'ny fieritretanay zany hoe rehefa mandeha ny tafika masina ka alinanina ny ary dia letsika le lalana ale dia atao 175 efa diso lalana ka olo zahay fa rehefa mivanginy tompo dia moa izy ny fieritra tsy fieritranareo lalana tsy mba lalana fa misy lalana eritreretanareo fa mahitsy fa mividy noho izany ataony andiny faharoa amin'ny tonkila-panahy fa diso lalana ka olo zay ndaotsika hitsangana dia ataontsika zany hira zany 5:70 amin'izany fa ny andinina rehetrarehetra ao amin'ny fianana protestanta dia natao hirambara fangatana ny fanamasina dia angataka ny fanamasinatsika rehefa avy eo hoe hatramin'ny maraina hatramin'ny hariva Jesosy aoka ny fanaina masina manky any amin'ny fotoana rehetrarehetrarehetrarehetra zay tanterahana Saya
Jesosy nefa ianao milaza fa ny fihevitra reo dia tsy mba fihevitra ny lalana reo dia tsy mba marako tompo zany no mampatahotra anay indrindra fa misy lalana heverinay fa mahitsy mitondra ny fiainana nefa mitondra ny fahaverezana iny efa betsaka hitanay amin'izany tamin'ny fiainanay tompo zany mahatonga anay miazakazaka makeo aminao androany amin'izao fotoana izao ianao ny fanainao masina Jesosy ianao ny fanainao masina ho any am-poninay ho ato anatinay ianao ny laza fa irako zany ho aminareo izy taridalana nareo amana rehetra moa ianao tario lalana marina zay Jesosy ianao rerianana marina hiana zay rehetrarehetra manelinkelina ny sainay tsy ahitanay marina tompo fa ianao no tenanay antsoy any dia ho valiko ianao no tena mankatany dia homena ianareo fa ianao dia tsy mba mantanja zany mankatany ny fanainao masina amin'izao lokasy fotoana izao eto amin'ny toerany ty kasio tsararay avy kasio zay rehetra na kely na lehibe aza misy tikanana ray avy ankatanay mihitsy ny fanotranonao Jesosy amin'izao farany taona izao olonao zay otry fiandronao zay sakaizanao zay na ratsy ara tompo nanoranao ny ainao zay tonga tentianao hamonjy tady ny vendra asa tikany zay Jesosy na ray avy mataoko mahita fity aminao tsira ray avy mihitsy ahitady anao zay ianao ny laza fa zay rehetra manatona anao dia tsy mba misy lavinao ary ianao tena rakatsanareo amin'ny fonareo rehetra dia ho hitanareo ianao tena dia tafan'i Jehovah dia mbola hity izy dia mbola afaka miantso ny anaranao zay zao Jesosy miantso anao zay medina toy dia tario zay tario amin'ny fibebahana zay tario amin'ny tokony atao rehetra zay tario amin'ny fampaherezana zay tario amin'ny fananganana ny rafy zay androany Andriamanitra asanao zany fa tsy vitany ama'olombelona tsitsirina zay tompo fa ianao le manangana ny zavatra rehetra mihitsy mantenanay anangana anay androany tompo mananteny zay mino zay mitady anao zay mety tsy androany ary zay nanomokatady fanatotry ny terinandro ty fa mba ianao le fanteny hanendry andro ray ary eo anamboa ny mpanompo ary hanendry andro ray ary hifaniny mpanompo mba ho ity le andro nataonao mba hafanay mifaly ny ravo aminao amin'izao farany taona zao Jesosy andika nay alavitra ianao mahitanay ianao na toetra na mandeha mahitanay ianao na maty zay na matory na mitsanga tompo hitanao daholo ny fonay ny sainay ny fananay ny tenanay ray manontolo ny mamolanay androany tapoita loatra monirana loatra zany kasio zany avelanay lasa malalaka ianao Jesosy efa androanay ny favaly rehetra ny asa mivetsy anatrikamiasa fotoanzao fa asina ianao tena tompo fa mitady anao zay mila anao zay titrindrindra Jesosy ve zay ary tafasaraka aminao ka noho ny amin'ny otanay noho ny otanazanay tany aloha rehetrarehetra tany na ina reny efa vita tany aloha vangilo zay Jesosy fa manana fomba famanginao ianao eto amin'ny toerana ity efa nazava-boaly manontolo tokoa mitony voninahitra ka dia mba tsy hisy ala-mainy zay Jesosy fa zany ahita fitia eo anatrehana saotra Jesosy misaotra tompo amen eo pitsakaraka antsika ataontsika bavaka hoe andry ambanitro hatramin'ny maraina noho ny antsoko anao manketa hitanao zany fanampy zany Jesosy dia tena tiantsika rehefa manketa hitanazy izy Yeah.
tsy tafavoaka mihitsy irasan'Andriamanitra. Dia tonga saina hoe Jesosy inona ny hevitrao? Eto ve ianao manatrika anay? Miaraka aminay eto ve ianao? Ndreo dia mba tianao izay Jesosy. Dia natao ilay hira hoe laza manadino arika ny vavaka. Tena mivavaka tao anatin'ny hira. Vita ny hira tena kateny. Tena nanaitra ny saina ary nahagaga vazoana tena Andriamanitra hoe dia todika Andriamanitra. Rehefa tsoinao Jesosy mitodika izy. Tao ataontsika izany hira izany. Aza manadino arika ny vavaka. Mety raha amin'ny Jesosy mihitsy aloha. Misy ankehitriny tsy mahavavaka intsony fa reraka. Fa ao anatin'izany izany rahantsika mifampipaly, mifampitona mihitsy. Aza manadino anay reso Jesosy fa mpihanovavaka ianao. Mitodia ny mpanjaka dia tena misy ohatra hoe mitodika izy. Tsara ataontsika izany. Eo pitsakanana iny. Yeah.
manadino anay raha mety ianao mitodi aminay androany jereo ny olonao dia mitenena tompo mamalianay izao fa miay manao kozay Jesosy avelanay anana toerana renao miaraka mifanainao masina tena mangy anay raika hikasika anay mihitsy hatramin'ny zava-madinika hatramin'ny zavatra lehibe rehetra ny amin'ny fiainanay misaotra Jesosy misaotra tompo amen tsangantsika andre ny tena isika mandro-pananaton'i Jesosy anypaiko azotsika ka mandro andino voalohany amin'ny filana tesitenjany ataotsika androsantsika ao anatin'izay mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny pastorelaka José Alain izy no hitarika hitoyandray aorianan'izay tombokira zay. Manto sore panarato di Gesù, salvato a Jesosy mangetaeta ny teninao zahay misy olona tonga eto avy lavitra izy Jesosy miazakazaka hifadianina mba te hitanao izy tsy eno zay mety ho fahaizanay na ny fahalalànay fa ianao mihitsy no ny dediavina fa ny zavatra mahafaly Jesosy na dia mbola tsy nangetaetanao ary izahay ianao afatry ny ela no nangetaetanay fa indrindra ianao teo ambony azy fijaliana hoe mangetaeta ho ianao misy marary anie reo oloreo Jesosy androany zao mba fotoana tokony hoe hitediavana fa farantaona ny andro fanafony zany satria tia hitanao izy tsapany hoe tsy mety ny fiainany raha tsy misy anao misy manana zanaka tena maditra efa nitonginy teo anatrehanao hatramin'izay misy ny donam-pahoriana voangana koa ao fantatra ao avokoa Jesosy mivesatry ny olonao raha ny tena marina izay mijoro ety anoloany reto tsisy mendrika akory ny sorateny hijoro ety Jesosy fa fantatrao tsara ny fahalemenay fa ianao no nifidy na niendry tamin'ity androany ity Jesosy hitondra ny teninao ny angatanay rehetra dia ampanginy mihitsy ny tabatabany devolo satana ampangino ihany koa Jesosy zay mety ho anatin'ny fonay ka tsy avy aminao fa fahefanao zany aza velanambara afa-tsy ny sitraponao ireriany ka ny teny rehetra zay ho voatoniny eto androany dia ho balsama ho an'ny fo marary ho fampaherezana ho an'ny reraka Jesosy eo ampitraka anay indray zay mitanondrika izany ary vatsy hoentinay miampita ny taona vaovao raha mbola tsy tongeny amin'ny raha ho an-lanitra ianao aoka re Jesosy tsy ny sitraponay no atao fa aoka ny sitraponao mihitsy no tanteraka eto ny amin'ity androany ity mitenena Jehova fa voninkiano anao izahay terainy mandraka izay ny anaranao masina amen mipetraka isika dia mbola faly manona ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ho amintsika dia arabaina natratry ny fetiny Noely daholo ndray tsika rehetrarehetra kopakopatanana aloha sy olo-piarabana tsika rehetrarehetra dia Andriamanitra manakaripasoavana ny androtsaka ny heriny sy ny fanano aminao ho amin'ity androany ity sy amin'ny androm-piainantsika iray manontolo Matio toko 2
ny tonga dia andraisantsika fampahirizana tsy asitsika safary tembe fa alohan'ny tompo no anambara ny heviny sy laza amintsika ny sitrapony amin'izao farany taona izao. Ny Matio toko faharoa dia tsongaitsika izy io eny atenatena ny rehetra eny dia ataontsika hatramin'ny farany fa tsy hovakitsika izy iray manontolo. Matio toko faharoa filazantsara arak'izay voasoratra ao Matio toko faharoa. Rehefa hitatsika izany dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary rehefa teraka Jesosy, ndao miara-mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany Antsinanana tonga tamin'ny Jerosalema ka nanao hoe aiza niteraka ho mpanjaka ny Jiosy, fa nahita ny kintana teny Antsinanana izahay ka tonga iankohaka eo anatrehany. Amen. Ray masino mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Samy matotsika tena nafoy fotoana, nafoy ora tonga eto amin'izao toeran'izao dia tena tia hita an'Andriamanitra. Tsy antantsony izay hoe iza ny tia hita an'Andriamanitra, fa amin'izao faraparany taona izao mba samy tia hiona amin'Andriamanitra avokoa ny olona rehetrarehetra. Na zay rehefa tsy ny alina mihitsy no naniry zany Jesosy tena faneriana andreny feonao mihitsy zay. Dia ampianaro inona ny zavatra mbola mampalahelo anao amin'izao faraparany taona izao tsy ahitanay ny tavanao. Fa matiantoka be zay Jesosy, raha efa nanompo anao nafoy ny zavatra rehetra nefa mbola misy zavatra mampalahelo anao ihany mahatonga antsika misy saraka. Araky ny teny tompo mantsy hoe ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, fa ny heloka ny hevitra mahamisaraka. Roa zay voalaza ny ody anankiray otsika dia le hita maso. Reny efa ntansa itsika reny tamin'ny zoma fanavozana, reny trampangaraka tranokala ny tavonjaza ny ody gasy ny fanompotsisampy, reny hoe porte bonheur, reny ody daholo reny. Fa ny ody anankiray koa faharoa zay tsy hita maso dia ao anatin'ny fo. Ny alahelo, ny fahatezerana, ny otropo, ny fahakiviana lalina koa dia miteraka ody reny. Ny lalomanga nefa tsy mitangorona raha tsy eo amin'ny zava-maimbo. Rehefa misy zavatra maimbo sy masiso dia tonga mitangorona eo ny lalomanga. Tsy ny lalomanga ny roahany isan'andro, fa rehefa miala fotsiny ny hena masiso miala ny fofona, tsy tonga tsony ny lalomanga. Ny devoly dia tahaka ny lalomanga, mitangorona eo amin'ny toerana masiso sy maimbo. Ny ody dia mitovy amin'ny zavatra maimbo sy masiso. Raha vao mitahiry devoly ao anatin'ny fony olona sy ao an-trano, tangorona daholo ny tsatoka sy mibolokazy rehetrarehetra, bloke tanteraka amin'ny fiainan'ilay olona. Ilaina ny mandroaka devoly, ilaina ihany koa ny asan'Andriamanitra rehetra amin'ny fametrahan-tanana. Fa ny tena ilaina dia ny fibebahan'ilay olona aloha, fanekeny anala ny zavatra mahamaimbo sy mampasiso azy ka mahatonga ny devoly mitangorona izany. Tsy tonga amin'izany fotoana izany mihitsy nefa ny olona raha tsy manana etaeta izy ao anatiny ao. Manana inona hoe izy? Etaeta rahalahy. Misy etaeta ao anatinao. Efa nijoro vambela taminareo fa zangeo tamin'ny torian'ny mpiandry teny tsy tena ngetaeta loatra ny Jesosy. Tena Jesosy nahita izay mariny le zanarary dia te ho sitrana. Fa rehefa nitory teny tamiko ny mpiandry leo be mihitsy zany tena mpampanay adiny raha izy miteny tenin'Andriamanitra fotsiny. Tsy hitako izay ataony tokony mba mametra tanana izy na manome zavatra hohaniny. Tsy mameny inina. Fa dizy moa ny teny hoe diovina 7 andro, esana 3 andro, tsy fantatritsony koa zany dioviny zany tsy koko be manahoana ny 3 andro ampandrona foana dia loto manahoana ny 3 andro alana amin'izany. Tsisy zavatra haiko zany. Fa mpampanay no ny teny hoe eno tsara zay lazay ny letsy so anenena ny lahy. Zay mihitsy ny teny tamiko tamin'izay. Ary rehefa tonga ny andro fahatelo dia mipetraka ny teny hoe alao mba ho enoko mihitsy zay lazay ny reto mpiandry reto. Saminy io tena marary. Fa rehefa nanomboka ny teny amin'izay ny mpanompon'Andriamanitra nisy etaeta tonga tao anatiko. Mba ataovy mangetaeta anao Andriamanitra, maniry anao mba ataovy mahita anao ory loatra Jesosy. Ny olona 25 Desambra mihinana akoho mihinana paty, za tsy mahinana ninina mihitsy. Ary amin'ny fotoana mamparary anao koa vao matsiro be koa ny sakafo. Hinana tsy hinana, hinana paty tsy hinana, hinana akoho tsy mahinana, asina zio efa hoe tsy hinanako, asina zao asina zao. Reny tsy marary tsy milaza hinana ve, zao marary vo hinana ve nao. Zany mihitsy koa ny zava-misy tsy hinana. Fa nangataka tamin'Andriamanitra hoe na za tsy nalala zay Jesosy, fantatra fotsiny Jesosy fa tsy fantatra hoe mpanasitrana izy neverika hoe fandehana krismasy. Dia io zao hoe na esory ny haiko ho faty
fa leobe an'le ohatran'izao bataina lava na sitrano a dia fahafantaro a inona ny mampalailo anao amiko dia nanana etaeta ny andro fahatelo a dia tena namangy tokoa ny tompo a tamin'izay ora sy fotoana izay noho ny amin'ny etaeta zay tao anatiko raha mijery ny tantarany magy itsika eto amin'ity teny ity a dia jere tsara hoe ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehem Jodia izy a tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka indreo nisy magy avy any Antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe ao aloha izy le andininy faharoa eo ihany aizy aona le fantaniny aizy ny olona maninona kay ny manontany hoe aizy tsisy olona hoe tsy mangetaety zany ka laza hoe aiza ninona aiza fotsiny tsisy ninona fa aiza fotsiny amin'izao tsisy an'izany fa matoa misy olona miteny hoe aiza dia misy etaeta ao anatin'ny fony aiza ny rano aiza ny sakafo aiza n'izao fanoana sy mangetaeta ny maga na dia jiosy ary dia nanana etaeta hitady an' Jesosy raha voateraka Jesosy koa satria moa izy io vakina fotsiny randray amin'ny fiainantsika dia ny averintsika hoe zany lalamagy zany ohatra hoe eto dia maketsy analakely fa rehefa namaky sy nijery karta dia nahita fa minimum 500 kilometatra na 2 kilometatra raha mialo persa zany na Babilôna iny koa nanankiray ny lalana nandehanany magy iona amin'i Jesosy any Jodia au moins zany 1000 kilometra mitovy tsisy valaka amin'ny eto makany Fort Dauphin zany 1200 kilometra zany lavitra ny eralahy zany lavitra zany fa zao nataony magy aiza le teraka ho mpanjakan Jesosy fa tsy maintsy ahita azy zay tady azy zahay na nikita nanoaranay fa tsy hitanay zay nitoerana misy an'izany ny olona andeha lavitra zany a dia tsy maintsy miomana ho amin'ny entana be zany tsy maintsy miomana zany amin'ny toe-tsaina sy ny toe-po ary ny toe-panahy tsy maintsy hitady an'izay Jesosy Kristy izay tsisy valaka izy io tamin'ile ndresana hoe lay mpanjaka nanana mpanompo adaladala fa rehefa manana ny mpanompo adaladala io lay mpanjaka dia laza hoe ty misy baton a dia omeo amin'izay olona daladala lavitra ny hoe lahy raisin'lay mpanompo adaladala ny baton a dia nandeha nireo sy ny fotoana narary mafo ny mpanjaka dia rehefa narary mafo ny mpanjaka dia nampanatsony daholo ny olona ty andeha fa zao avelako reo fanana sy ny sisa rehetrarehetra fa raha nyresy lahatra lay mpanjaka hoe misy olona anankiray mbola tsy natsoko iza le olona ray tsy natsony le mpanompo adaladala avirsea andeha za eo le tsy nahavotry le mpanompo adaladala teny foana le baton andeha za ozy lay mpanjaka dia ozy lay mpanompo adaladala andeha hoe ny mpanjaka sady eo ihany izy amin'le poziny adaladala je andeha ary andeha lavitra be mihitsy a fa ho aiza mpanjaka tsy fantatro fa raha zao etahako hitanse zao a andeha lavitra be fotsiny a dia rehefa avy niteny an'izany ny mpanjaka dia nitodika le adaladala nijery teo akaiky teo dia rehefa nitodika le adaladala dia hoy ny teny le mpanjaka hoe fa inona koa no mampitoditodika anao izy izy dia hoe andeha lavitra moa ianao zany raha olona andeha lavitra zany ianao dia inona raha fantanina nataon'le mpanompo adaladala raha natadidy an'izay nareo aiza ny entanao entinao zay ny fantaniana dia ozy le mpanjaka hoe tsy niomanao amin'izany entan'izany mihitsy aka fa andeha lavitra be fotsiny a dia ho le mpanompo adaladala koa satria tsy manana entany ianao a dia ameko anao a tia ny baton raiso anao a fa ianao no mendrika an'izany dia ho le mpanjaka hoe zange nyteny tamin'lahy hoe sy adaladala lavitra ny hoe lahy mihitsy mena anazy zay nataon'le mpanjaka dia ho ny tenylay mpanompo manao hoe ko tsy nahita olona daladala mihoatra ny ianao ako andeha lavitra nefa tsy mitondra entana fa adalana ny tsy nanorina ny fanjakan'Andriamanitra tetỳ tany amin'ny fanomanana ny fiavian'i Jesosy tsisy malala zay fiavian'i Jesosy ane misy olana mifo mitsilo lavideposany tokotany miverina tonga dia maty ny maraina fa le fitsanganana tamika ambony fandriana mahafaty tamika misy karazana fahatongava amin'ny fiavian'i Jesosy ohatran'izany raha mitentsika hoe maranata roa ny fahatongavan'i Jesosy na aminao na ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra efa vonina ve zana za miteny ty arana ianao ho avy tamika tahaka ny mpangalatra ho ny tenin'i Jesosy eto any magy niomana ho amin'izany eritreretinao zany lalana aman-jato kilometra zany a tsy maintsy vatsy be dia be tsy mba katikaty raha nandehanana amin'izany na helikoptera fa mety ho ramevana inona koa toy ny briky tsy fantatra moa izay tena nandehanany fa mbola azo antoka aloha fa tsisy migy tamin'izany fa tsy maintsy zavatra kely dia mba sary an-tsaina hoe firy andro
rehefa nijerena ny karta mety herinandro maromaro na volana vitsivitsy mihitsy no nandehanan'ireo magreo hitady an' Jesosy fotsiny. Lasa izy nanaraka satria tsy hita ny lalana miaraka amin'ny vatsy ary ny tena nafinaritra tsy mba zay hitahita amin'ny fotsiny taony no entiny fa nitondra an'izay tsara indrindra izy. Naninona ry zareo? Tondra an'izay tsara indrindra. Nanaraka ny kitana fotsiny izy toy zay hijanonany ty kitany ty antsika no fa na izy ty na aizy aratsika fotsiny. Azo antoka zany fa mety nandeha le makreo de nandeha tendrombohatra reo de nandeha loasa reo de mba sainao moa zany hoe mitondra volameny zany any amin'ny lalana désert. Mba alaivo saretsany inge any amin'ny 1000 kilometatra na ny mpanendaka na ny mpangalatra na ny adala na ny anoanana ninina raha lasy ranabavy ny eretany magy zany na tsijiosy ara-magy hitady an'izy anefa izy eo tady an' Jesosy. Variny ianao rehefa nandeha tany anjazany re mandeha ho any Fort Dauphin fanena amin'ny olona avy any an-dalana mitondra entana mitondra vilany mitondra fa izy reny de ozy pastera fetra reny inge ozy olona ho any anjahy pastera tsika ne zao ty amin'ny 50 kilometre reny olona reny zany avany andeha tongotra ho any anjaha fotsiny ny olona ty pastera mavita mandeha mana kilometatra maro ho any anjaha hivavaka. Fanontaniana mampalahelo inge miaraka amin'ny zazakely fa tsy mikohy amin'izany zareo satria hitady an'izy izy tady an' Jesosy. Fa atsika mamorona olana tsy dediavana an' Jesosy foana ndraindray ny saitsika. Mora ho an'ny saina mitady olana tsy andehanana no mitady vaolana mba andehanana. Zara raha misy zavatra tsy andehanana fa ny olona tena hita an' Jesosy dia ny olona manana etaeta ary tsy voasakana na inona na inona. Lasa reto magy reto miaraka tamin'izany ramevy zany dia nanaraka ny kitana. Marina tsy ahita kitana tsontsika ivoaka aty aiza resa misy kitana etsy ambony etsy sa tsisy kitana ve? Fa ny kitana indray zao dia ny pasteur na Ampandrana ny hiraka. Reny zany ny kitana mitarika ny olona ho amin'ny fahazavana. Rehefa nampianarin'ny tompo zany hatry ny alina dia hoe tompo zavy mba le kitana mazava sa le maizina tsy ahitany olona lalana. Zany hoe ny mpitarika zany tokony ho mazava eo mason'ny olona mba ahitany hoe aiza ny lalana. Fa sao dia jamba mifampitatana koa ary zay. Za Jesosy tokony hibebaka koa ary ao anatin'izany satria mety bengy ny tafitohana amin'ny fisiko hoe ary raha misy ny mafiatoka dia mpitandrina sy ny hiraka ary ny pasteur. Raha samy raha ifandamina dia izay ray aman-dreny ny sarotra lamina indrindra. Pasteur no miteny anareo an'izany. Ary leo ianareo no amin'ny toetra ratsiko sy ny amin'ny toetra anay. Be dia be ny tsy niango za pasteur leo amin'ny pasteur anay za leo hitako ny jangajanga mihitsy izy zao ny ataony maka vola lava tsy mamerina ny volanay. Leo a pasteur firy reny tonga ao amin'ny radio Ose fa manina raha tonga dia makany ianao dia miresaka aminazy naka vola taty amiko iny tsy naveriny hatramin'izao nindrana vola taty amiko iny tsy nanao fiarana raka tamiko iny tsy naveriny hatramin'izao danao dia tonga dia makalesany aminy zay pasteur leo ny vadiko ary saika tsy mivavaka noho ny aminao noho ny amiko izany taitra be koa hoe ve tsy niafa koa fa za inao any na tsy navavaka amin'ny vadinao rehefa mba niteneko izy hoe ianao tsy mba ohatra ny pasteur Josial firy taona nahitako an'iny mivavaka tsy nisola fa tsy mostomenamena iny mba hitako ny entiny ozy izy zany ke nataon'le rangahony ay zany ny olona tena mijery anao mihitsy hoe mba nivoatra ve le olona nanompo an' Jesosy fa ny ondrika atao amin'ny birao any radio dia nanao hoe Jesosy renao kay fa ny olona zany mijery anao hatrany atapon-doha ka hatrany am-paladia mihitsy dia ozy koa le rangara izay za pasteur tena tiako ny toriteninao fa ianao nandray mal raze tsy miraze tsara hony rehefa manala volombava misy nge hoa zany tsara hoe mijerijery fitara tsara sao dia mahato le olona zao sao dia mal raze tondray azonao dia misy karazan'olona dia mahatafitoa anazy tsy diso ane izy amin'izany tsy diso izy satria kitana za zany mila hitany mazava foana ny fiainako azonao ndray mandeha raha fona raha miteny an'ity aminareo nandrezatra teo ambony fandriana dia ozy le zanako farankely efa taona hoay papa mandefa rivotra mivava zany nataony zay hoe fa hoanao dia meme fotsiny moa tany an-tsaiko hoe ay zany na ny zanako ohatrana ary mieritreritra ana fa tsy mpanao an'izany mihitsy tokony hoe olona tsy ohatra zany mihitsy ny fahitany za raha sendra mitabataba dia taitra ny zanako tena matahotra ny zanako reo vao miteny mafy hoe fa hoany dada no miteny mafy tamiko ato trano satria kitana fahazavana ho azy tarika eo amin'ny lalan'ny fahamarinana ry mpiandry malala raha misy tongeto ianao tena kitana ve zasanao aloha tamin'ity taona ity tena namiratra ve dia miaravany eny fiarahamonina malahelo mihitsy ianao na eno
za pastera kivy amin'ny fianako fahahoana mamanay nanambady ny dadany lasy mpiandry eto amintsika ihany lasa izy mpanao maçon ny asany no eto ny torelina efa enim-bolana izy zao tsy niverina pastera tsy vitan'izany fa mamanay koa lasa niaraka tamin'ny dadatoanay dia mamanay koa tsy ao an-trano fa mandeha foana dia napetrany tamin'ny dadatoanay ny hafarany za Jesosy za pastera bevoka io pastera ao amin'ny birao ianao mahaino an'izany dia hoe fa bevoka nanina ianao sy lafaka tsy problème raha olka fa na bevoka fa dadatoanay pastera dadatoanay na bevoka fa ahoana hoa satria mamanay tsy titaraina ny famiteny hoe dadatony hoe ohatran'izao efa tsy rarainy ndriny ty aditrany vazavazainy aza miteraka raha lahy rehefa tsy vitanao ny zasa aza miteraka raha nabavy andraikitra ny io hoe mampalahelo za ndray mahazo tsino izy izy pastera bevoka na olana dia mifaninao manina tsy nitaraina ka tsy hitako izay ale hitsoka ave amontena ave pastera tsy hitako izay ale dia miondrika ny anao hoe zany problème daholo zany Jesosy inona moa zany ny amahana an'izany ataonao ahoana le olona menao mahireza fotsiny ve izy amin'izany say tempenao hisoro izazy io inona zany ny vahaolana menao an'izany raha ianao nitojo an'izany tsy azo atonga amin'izany vavaka ny ataonao hoe mampalahelo dia nampianarin'ny tompo hitanao pastera aza malaky mametsiny olona ianao fa tsy fantatrao ny kana azo anazy tsika amin'ny fiainana malaky mifametsiny fa tsy fantatrao ny enany olona io koa tany an-tranony tany tokony mijory tsy fametsiny fa pampahery ny asako inona ny asako hoe pampahery ny asa raha misy olona eo akaikinao hitanao amin'ny tanondrika aza menatsiny izy rahalahy tsy fantatrao izay mahazo azy teneno izy hoe mahirezy ianao rahalahy vitatsika miaraka amin'ny Jesosy zany keny tokony ataontsika fampahery tsika amin'ny fiainana tsy maninona atao ve teneno eo akaikinao hoe mahirezy ianao rahalahy fa vitatsika miaraka amin'ny Jesosy sady tsika mihitsy izy vita io ny fampaherezana za efa nisy taona nampareraka ambany any fampaherezana mihitsy ao anatin'ny fampaherezana tediavinao nefa raha vao teny hafa ny azonao vomaky anao vizaka fa mafy koa ny miandry fampaherezana amin'ny olona fa sosikevitra mieko anao manaova ohatran'ny magy aza mitady olona fandana mitady an Jesosy rehefa nandeha magy ny oentin'ny zavatra tsara tamin'ny aminy volamena miora dia inona koa le anankiray zavamanitra raha fitinina ny volamena dia ny sarobidindrindra tany aminy sarobidindrindra tany aminy raha miteny zao hoe misy volamena ve any aminareo na za koa raha mamantany teny hoe misy volamena ve aty amiko rehefa mijery n'ity peratra ty fa famezan'olona dia mandinika hoe tena volamena koa ve ity sa varana sa inona tsy manana zany ny tena marina na ino koa raha tsy manana dia ozy ianao hoe za zany Jesosy tsy voavony satria tsy manana volamena fa ny sarobidindrindra any aminao androany no atoloro an Jesosy inona izay sarobidindrindra zay fo rahalahy ny fo no atoloro an Jesosy fo isan'andro atolotro anao Jesosy ny foko zay ny sarobidindrindra tsisy lafo vidy noho ny fonao iny atolotra rehefa mivavaka ianao dia averimberena atolotro anao ny foko Jesosy tsy adalany Davida ny teny amrony fo madio faharoa ny zavamanitra dia fatao amin'ny tempoly rehefa ivavaka amin'ny Jehova dia miakatra ny zavamanitra dia midina Andriamanitra mamonjy ny olona tsy inona zany ny zavamanitra fa ny vavaka sy ny fibebahana sy ny fiderana zay ataontsika miakatra ao manimpofony eo amin'Andriamanitra mihitsy zany vavaka ataontsika izany fa le anankiray farany le fatao amin'ny olona rehefa maty iny anankiray iny rehefa maty dia hosorana an'iny ny zavatra maimbony atao hoe maty ny zavatra efa tsy miaina intsony ny atao hoe maty ny zavatra tsy tiany olona intsony tsy inona kory zany fa ny fahotana sy ny faratsiana rehetra atoloro miaraka amin'izay koa ho an Jesosy ao anatina fibebahana zany fonao no atolotra ho an Jesosy dia ny vavaka sy ny fibebahana dia atolotra hoe tiako ny any fahotako Jesosy tsy adiniko mihitsy arijoroko vavim-belona aminareo hoe za ngeo na dia fampitandrina ary mbola nanatoetra ratsy efa andresako tao amin'ny radio hoe manisy vehivavy mandalo dia ndray ohatry manaotro zao le maso dia mamily indray aviliko masoko jejery zavapoana aviliko ka jejerena rehetra koa ohatry ny avily makato ianao misy makato ianao misy daholo farany ondrika dia tadidiko tamin'izay toy ny hery pastera hery mety ho avy eo izy raha aveo nijoro tamiko izy zao natao za ny vanginy Jesosy tamin'ny alina hozy pastera hoe io masotsika lehilahy io ony mandendeha izy io izy tsy niteny hoe za le niteneniny dia za ozy izy nibebaka ta izy no niteny an'izany fo za iny andalana ny teny hoe reny le raha latyara ve ny zavatra mahazo avy sa inona ve zany fa lazeny hoe zany teny eritreritra teo tendrombohatra Ambohimangarova Jesosy mandeha aty amin'ny 4 kilometatra moa zany ka ranomasoko manafotoana mahavery maninona moa zany io Jesosy raha alana le fijangajanganao anatin'io ao fa nandray lasa miaritra be foana amin'le maso dia noetiko
teny moatra amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly anaty maso any tapatapahako ny izy mifitsangajangana tapatapahana izy mifitsangajangana tapatapahana isak izay mbola mivavaka miala mihitsy satria misy filana mihitsy ao anaty ao ianao nge mba manoatra ihany fa vao mandalo dia ohatra misy antony andry miziko dia manaraka fotsiny tena mariny zany mino fa betsaka aminareo ny tratran'izany tsy te hanao an'le ratsy fa ohatra voasitona ho azy zany misy tsy misy dia aza mandainga efa misy zany satria le heriniozina no mitatana anao ohatra ny ombe anao zany dia fatorana mitady fotsiny zazakely 2 taona 7 taona dia efa misitona anao ohatra ny ombe mitady stomle izy foana masonao dia mandeha aviliko masoko sy jery zava-poana aviliko maso atrao ampiangonana zany ianao mitsangana lola sy stomma mijipo manao ohatra n'izao mivadika makateva ianao tsy ry havana malala za motsy zany tsy hitako nareo zany fa dia atao ahoana zany fa nydonginy zany za mio fa mpiandry 3 sa 4 taona teo dongy tamin'i Jesosy fa rehefa nandeha ny ora sy ny fotoana gaga am'izay fa rehefa mahita olona manao zipo fofoy dia ohatra miteny mahatsirava makamoko mahita an'le olona manao ny Jesosy lasa kriko azy any anatiko any lasa kriko azy afaka rahalahy zao amin'ny anaran'i Jesosy ataovy mafy mitehaka fa afaka dia ozy ianao hoe mora ve zany pasteur sarotro zany raha toerinao amin'ny nofo ny fahotana tsy vitanao fa angatao ny fanamasina hoy Jesosy azo hery ianareo amin'ny ilatsaha fanamasina dia rehefa tonga ny fanamasina tongiko teo tendrombohatra midina anao Jesosy tonga dia heniko ny fanamasina indrindra tamin'le vadiko narary mafy heniko ny fanahy dia heniko feno ny fanamasina mihitsy dia tsy mila manohatra be ohatran'le talotsiny fa reko hoe lasa tsy tiako fotsiny zao le fahotana ohatran'izany ala sigara tonga dia vao mahiny fofo sigara te andoha be mihitsy dia gaga nefa taloha ianao na vao mahiny tavango maneny tany dia fa aizary zany dia fa mitelindrory ianao anatin'izany na publicité amin'ny télé fotsiny ary dia fa mitelindrory fa rehefa afaka ianao hafa mihitsy le Jesosy manafaka anao raha manana etaeta ianao tsy manohatra fahotana be fa antsony fanamasina dia azo hery ianao amin'ny ilatsahan'ny fanamasiny farany rehefa nanana an'izany etaeta zany reo mpanompon'Andriamanitra ireo magy eny amin'ny farany amin'izay tsika andin'ny faharaka amby folo andin'ny 12 farany andin'ny 12 farany amarana anazy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'inona ozy izy tamin'ny ofo izy tsy hiverina any amin'ny Heroda dia inona nataony lalana hafa no lalehany nody any amin'ny fonenany mety isan-tany zao nareo pasteur hono dia mbola misy ohatran'izany zay nge ny bebahana isan'andro hoe bebaka dia tapahana ozina bebaka dia tapahana ozina fa io zany misy fibebahanao foana isan'andro misy zavatra mety mangejanao na zao ianao mipetraka zao raha mbola mahatsapa hoe za pasteur mora tezitra za mora malahelo dia aza manaiky androany fa dongio Jesosy fa ny zavatra misy rehefa tena mangeta etsika sianao ohatra ny reto tsy jiosy averiko ihany reto fanahavariana fantoron'Andriamanitra tany hevitra tamin'ny nofy amin'izay ny maga hoe aza miverina any amin'ny Herode ianao fa Herode ane ka hamono any zaza ny tena antondiany mety hamono anareo koa ary izy fa zay maha-Herode azy dia nitoron'Andriamanitra hevitra ny magy io tapany farany io ny ilaitsika androany samba te ho toron'Andriamanitra hevitra itsika Jesosy toro hevitra inona ny fivelomana ataoko inona ny fahotana ratsy nataoko Jesosy ampafantaro any fahotana nataoko izay le toro-hevitra Andriamanitra zay ny ilainy tsy tonga ny toro-hevitra any amin'ny farany ambany raha tsy misy an'le etaeta voalohany dia mahafoy ny zavatra rehetra ny faharoa ary fahatelo farany amin'izay io hitanao amin'izay hoe tonga ny famangin'Andriamanitra ary manaiky ny fitarihan'ny fanamanitra jerengely eo ambany hoe raha vao ny teniny ny fanamana hoe aza miverina makantsony ianareo tsy neny zay fitenin'ny Herode izy hoe Andriamanitra ka Herode angeny no niteny an'iny sao dia maty ny Herode eo zay tsika indrandray manoloana ny sitrapon'Andriamanitra na ny valim-bavaka mbola miady hevitra amin'ny Jesosy zany ngeny mavoatsika tena zany mary Herode angeny no niteny an'iny sao dia bediny Herode fa rehefa zay ny toro-hevitra toy izy magy tsisy antanitsika ny hevitra Herode raha vao ianao natsony Jesosy tsisy antanino ny hevitry mivadinao hoe za fi afaka miroso mpianatra sy afaka miroso ryvadiko satria tsy nivadinao koa ny amonjy anao na ny zanakao ny famonjena rahalahy personnel sy ranabavy rehefa antsony Jesosy ianao tsy mihera amin'ny olo-kafa ianao no miroso amin'ny fanomponan'i Jesosy tonga dia miroso ianao dia manao tahaka ny magy ovanginy Jesosy ianao fangatahana sy ny faniriana sodrano aminareo alohan'ny amaranana dia zao hoe engane rahalahy sy ranabavy amangy ianareo tokoa ane Jesosy raha mangetaeta ianao zany vanginy Jesosy rehefa niverina ny aretina hoe ianao nanana ady amin'ny ary dito izy hoe zay indray paster eny fa renareo azy zany
manana ady amin'ny ardiny akazomangy ianao anofy amin'ny alina hitako maso tazomiko otrao lohan'le rahalahy dia firiko ny tontondry mandeha raha iny fa ny bebaka ny maraina tsy nira tamin'ny vadiko hoe andeha hifona amin'ny mpifahavaloko sangana vao maraina za amin'io mbola malezolezo vita amin'ny fihavanana tsy adiniko isaky ny mivavaka amin'ny Jesosy hoe mamela ny eloko tahaka ny namelako izay meloko dia miteny an'Andriamanitra hoe za Jesosy efa tany akazomanga tamin'ny zanarary nangataka fifonana tamin'ny fahavaloko teny za rery tsisy olona niaraka tamiko za malezolezo ety ampamaranana tantara kely anankiray dia tampitra ny fiarahako aminareo tia ny tena olana tantara kely anankiray farenareo tao amin'ny radio nisy tovolahy kely rakizy be many anarana iza hoe rakizy ataovy mafy rakizy iza hoe raha tsy miverina tahaka ny zazy ianareo nampitomany aty tantara ty tao am-piangonana sekoly alady nanao azy dia zao ny zavatra nisy iraha mama ny bema ianao matsaka dia ianao koa mapiritrana toisy bema za tsy atsaka raha tsy me mama vola me vola aloha dia za atsaka zany ataovy alohany raharaha dia hita mamy ao an'izay atao dia ame mama vola zay vao manao raharaha aloha za tsy anao mihitsy ary vao tsy me mama vola ataovy aloha fa hita mama an'izay atao la sy mama ny asa maraina faly ry bema na atao ny bema daholo ny raharaha tao an-trano na natsaka na ny sasa vilia na ny kositrano satria narany tao an-tsainy anina tsara hoe ny tao an-tsainy azo vola tonga ny ariva sorata amin'ny bema ny taratasy ho any mama alina be mama voatafody facture matsaka 500 nanasa lamba 500 mietsena 500 totaliny 10,000 napetra ny tsara teo andoam-pandrina na atory bebema tonga mama avany dia tri ino ty navelan'ny zanako ty facture hony 500 tonga ny alina natoro mama eny ary fa apetrako Jesosy kasio mihitsy io zanako io fa tsy maintsy karamaina izy vao manaro te mamindrafo aminy tonga amin'ny maraina efa tsy andro mibema mihitsy zay hoe andraisana an'ilay ina moa karama bitaka ery nivoaka ny trano maraina hoe hitady amin'ny mama kanjo tafotohana teo ambaravarana tonga dia nenjera mama tapaka ny tongotro mama lasa ingany mama ny batany be mandray nanino ny zanako tapaka aingana tsy taxi noentana tany amin'ny taxi noentana tao amin'ny hôpitaly jerena tapaka ty zazy ty nitsapona tao herinandro bema nitsapona tao amin'ny hôpitaly rehefa niverina nody amin'izay bema nitsotsotra teo ambony fandrina dia nametraka facture koa mama bema facture tapaka ianao bataina tany amin'ny hôpitaly nandeha taxi vidiny facture mira 0 ariary fitanana platy renao bema tao amin'ny hôpitaly vidiny mira 0 ariary ny andry anao azanako herinandro mama tsy natoro vezaka mama fa tsy maninona facture 0 ariary totaliny zanako 0 ariary taitry be mamaraina ay facture mama hony iny jery mama facture tany amin'ny hôpitaly 0 ariary nanao platy ra 0 ariary herinandro 0 ariary mama fa hoana kay 0 ariary dia tsy nakanao akory ve ana ariary ary tozy be me anaka satria tiako anao dia zanako dia tsy akako na ariary ary ny fikarakarako anao satria tiako ianao zasy ianao ohatry mibema tsy mety manao mihitsy raha tsy varotana big sandwich tsy mety manao raha tsy anaovana tombolasy tombovavy tsy manome vola raha tsy stom mahirika asiana rakitra voalohany rakitra faharoa procession asiana rakitra fahatelo asiana mivoaka koa tatazana asiana rehetrarehetrarehetra zay vao manome tsy resaka fidediavam-bola nitoriako aminareo ry havana malala fara ty an'Andriamanitra ianao fa mivonjeny 0 ariary tokony hafony zavatra rehetra ho azy ianao mba saininao 1 million 2 million 3 million de francs ny oxygène eny amin'ny hôpitaly ianao ve androany ny facture en'Andriamanitra ianao mbola tonga eto androany nisy facture amen'Andriamanitra anao hoe rivotra eny anao androany facture 1 milliard kanao amidinao hatramin'ny tenanao ary ve voalohanao zany azonao ko maninona rahalatsika miandro tambazana foana nampianatra ny tao amin'ny fiangonana nisy hoe zao rahalahy horeraka nareo ny hafarany amin'ity resaka billet ty za tsy miteny tsy anao tsika mbola anao billet zay fa tsy miambo an'izany akory fa raha mety ianareo zay ny men'Andriamanitra maimaimpona
za mijoro manoloana anareo anarary mafy nareo rehefa leo an'izany fa za sitrany teny poliklinika million laninay fa za raha lany sitranin' Jesosy tsy mba nakany Jesosy ana ary tsy ho adiniko mandra-pahafatiko ny naminjeny Jesosy ana ary raha mbola mijoro dia mitory aminareo foana hoe tsy misy anarana azahoana famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery any tsangana ivavaka itsika ny fokoripamonzy mangetaetanao manirina landavahika manamina tsy afaka andohalitsika rehetra andohalitsika rehetra andohalitsika rehetra mandinika an'izany ny famonjena teo ambony azo fijaliana tsy mba nitakianao tambony zany ny aretanao rereny zany Jesosy za Jesosy tsy mazaka mijery ninorona tsara iny mihitsy malahelo ny foko hoe miditrako verangady ty lehilahy tsy manatsiny taritaritina ohatry ny alika kely tenianandratsy nanaovana ny tsy marina rehetra Jesosy ary zany mbola ezonanay ny finoana tsy ala aminao mandrakizay Jesosy tsy manaiky ho tambazana vola mikarena hiala aminao zany fa tena nompo anao amin'ny fona iray manontolo na dia misy taona nandalo teo anatina fahantrana sy miary zay nandalo teo anatina fandatsana mahamay tonga daholo zao Heroda rehetrarehetra zao nandatsa ny fiainanay Jesosy lasa daly lahy pastera tsy sady tsy andraisam-bola maro angeny zavatra mety mampitanondrika tao anatin'ny fiainana Jesosy ny ainana daholo ny latsy ny ainana ny vakitrano ny ainana ny tsifisina ny ainana daholo hatramin'ny krismasy ohatry zao ara tsaroko nandoro tongolo zay mivady tao an-trano miandrotsika ramatoa tsy mitroso zany tsika fa andao miandro fa isy amme aniny eo hoe rehefa tsy mamme Jesosy aloha miandro eto aloha miara-maty amin'ny etsika tsy adiniko zany be vokany zany voalohan'izay mivady tamin'izany fady taminay ny nitrosy fa nanantena ny famonjenao foana zay ary mino zay fa ny Andriamanitra tsy mba lalidalovana sotranao fa rendretrarehetreny kaya tsy fampahoriny fa mba aizanay le tenin'ny soratra masina hoe mahay nona dia mahay voky ihany koa ianao miara-miasa ny zavatra rehetra misy zavatra io tsy takatry ny loha mihitsy io fa lalanao io Jesosy ampianaro zay ayanaiky ny lalanao zay ngely tokony ho kitanao amin'ny olona raha vao mijoro zay tokony ho resy lahatra ny olona zany ka mpanompon'Andriamanitra zany fa misy amin'ny olona ngely raha vao mijoro dia le fahotana faharatsiana no hitany ary tsisy nanao ny marina koa zay na zara menatra hijoro eto androany mandinidinika ny fahotakoa mahatsiaro hoe tsy mendrika Jesosy fantatro nefa misy pasteur mahay lavitra noho izay mipetraka hoe misy ray aman-dreny be tokony anatanteraka izany teto fo zahay nitendrenao androany sotrany amin'izany Jesosy fa mba mamindra fo aminay reo misy olona mitady ianao reo Jesosy aza vela iverimaina io Jesosy misy orany eo hoe misy tsy mba niteraka tao Jesosy ianao ny anteherany misy maditra ny zanany mino anao izy hoe hanovany tantara-piainany ianao ary Zakaiosy nanana an'izay etaety zay nitady anao nahita anao koa Zakaiosy tao koa le jamba Jesosy nanana le etaetanao nahita anao koa le jamba Jesosy nahita mihitsy ny masony roa zany rehefa mangetaeta Jesosy sambatra zenona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy novokisana ho ianao raha misy olona tonga eto androany tena mangetaetanao na fony ny fivelomany na anao tahaka ny magy hoe mafoy vola mikarena sy volamena fa hitady ianao Jesosy eo dia amarino amin'ny teninao Jesosy androany hoe anaka zay mitady no mahita ary zay mandondona teo voambaravarana izy sotra Jesosy mba samy teny zay hoe vangio ny foko Jesosy vangio a Jesosy averimbere mihitsy vangio a Jesosy vangio a Jesosy vangio tahaka ny tamagy a Jesosy
vangio a Jesosy, amboary ny foko. Tena mihitsy Jesosy, amboary ny foko, atolotro anao. Atolotro anao ny foko mora tezitra Jesosy. Foko mora malahelo. Avere mihitsy ny foko mora malahelo atolotro anao Jesosy. Atolotro anao ny foko fa mora tezitra. Teneny mihitsy ny tompo hoe mora tezitra Jesosy. Mora malahelo, miala be fialonana, ratsy saina ngia Jesosy, ratsy fanahy Jesosy. Hitanao daholo ary atolotro eto aminao ny faharatsiana, mora tafotoana. Rehefa misy teny dia mora maratra ny fo rehetrarehetra. Reo ny vahoakanao miaiky, tena diso teo anatrehanao. Mba amin'ireo fo tena vokatry ny fo ane zany. Tsy anao saritsary mpivavahana andany fotoana amin'ity faraparan-taon'ity zahay. Fa raha mba mety ianao androany Jesosy, noho ny habean'ny famindram-ponao, sy noho ny amiko, sy noho ny aminay, sy noho ny amin'ny fiangonana FPVM zany, na noho ny amin'ny pasteur Dada Randrenatoano, fa noho ny amin'ny anaranao masina Jesosy. Noho ny amin'ny anaranao zay efa mifidy an'izao fiangonana zao hareny ny fiainanay, dia mamindra fo aminay, mamindra fo aminay, mamindra fo amiko. Averimbereny mamindra fo amiko, mamindra fo amiko, mamindra fo amiko, mamindra fo amiko. Sotra Jesosy, aoka mifoko sy ny fona zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Eny ary mahasoterana hovanginy Jesosy any ianareo. Ya sotra n'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny mpanompony pasteur José Alain zay nitondra an'izay fandarana zay. Tonga zany tsika dia efa mahatsapa raha ny tena tsara zao nisy taratasy stylo tamintsika dia nanomboka nandray kely fa misy le toromarika ny fanamasina. Iny le amangin'ny tompo ilay nresantsika teny am-piandohana hoe fantarina aloha le zavatra rehetrarehetrarehetra amangin'ny tompo. Dia ho ana manokana zao nanaraka tao anatin'le voalohany zay dia tsapako namangin'ny tompo hoe ianao rehefa mitady an'i Jesosy dia tena mitetava azy tsara fa tsy motomody mitady. Ohatran'ireto magretra tena avylavitra nanao ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetra mihitsy. Mety misy mitovitovy amin'ny voarain'ny pasteur Romy ve ny voaray tao anatin'le afatra teo? Mba afaka manao an'izao ve vetivety? Zay nitovitovy tamin'ny voaraiko ny azo zay ny voaraiko hoe rehefa tena hitady zany dia mitady ataovy ambony hoe mba ho hitako ety. Reny zany ohatran'izay mihitsy dia nao teo kely rehefa mitady. Misy firindrana io manko rehefa any amin'ny fifaranany fotoana any. Ary isy fotoana rehefa avy eo ihany mihitsy anakaponana zany rehetrarehetrarehetra zany tena iantoraka amin'ny tompo mihitsy fotsiny mihitsy tsika. Tsy misy hoe ahoana na ahoana fa mety ho adiny ray, mety ho adiny roa, mety ho adiny telo hivavaka. Mametraka fantaniana manko ianao hoe roviana vao tena le mba iantoraka amin'ny tompo zay. Mandeha le fotoana miteny anankiray dia efa miantoraka amin'ny tompo tsikelikely amin'iny. Ary raha mbola tsy vitantsika eto ary ny tena mitady zany na andro na alina dia maninona? Tady foana. Pasteur manaraka hitondra ihany koa zay zavatra namangin'ny tompo anazy ho antsika rehetrarehetrarehetra dia pasteur anazany hitondra an'izay toyany manaraka mba mitoera Jesosy antsambonay mba horenay lalandava ny teninao ny baikonao tompo no andrasanay mba handraisanay ny antranao. Tsangantsika dia ataontsika izay testelonjato andiny manaraka zay dia mena an'izany ray aman-dreny zany indray ny fitarianantsika ao anatin'ny tarika ao amin'ny fibebahana sy ny isan-karazany. Ataontsika hira tena mitady ny fanaovana azy. Mba mitoera Jesosy ao an-tsambona
Baurenai lalantafa ni teninao ni pakunao re tompono andrasana androtsana iny ara tona milanga meainga Azakiviko na de tsy mahazo mandroso ambidilalina toko. Vavaka isika mampianarana i Jesosy mba ahafahanay mibebaka, satria izay rehetra voatanisa teo dia tianao hibebanay mba hadio natrehanao izay ka handray valim-bavaka, satria ny fahotanay ny sakana amin'ny valim-bavaka ary tsy mba hahitanay ianao zany. Sokafony fosiny saina mampananay Jesosy fa mbola miteny ianao amin'ny alalany reto kintana marobe reto. Saotra Jesosy. Amen. Petraka isika. Fiadanana nampianarintsika hivavaka dia iaona amin'Andriamanitra. Nampianarin indray aman-dreny teo koa tsika hoe toy izao ny fideranan'Andriamanitra, ny fanandrahatana, ny famezam-boninahitra. Ary koa rehefa mivavaka dia aza adino hoe mba mangataka amin'i Jesosy hoe aza manadino ary mpiaino vavaka. Nampianarina koa tsika teo hoe rehefa mitady an'i Jesosy dia tena mitady tsara mifo manontolo mihitsy amin'ny fofeny fitiavana. Ary indrindra rehefa manao ny asan'Andriamanitra dia aoka mba tsy taky valiny, mila mahafoy ho amin'i Jesosy tsika. Tsisy tambony satria Jesosy koa tsy mba nitady tambony tamintsika tamin'izay rehetra nataony tamintsika. Rafitinina izay andalana roa izay dia izay aloha ny fampianarana araka ny teny iray aman-dreny teo hoe ho angonitsika daholo ny zavatra rehetra fa rehefa amin'ilay farantsika hibebaka vitanao ve izany rehetrarehetra izany dia ho tany sainao amin'izay hoe tia Jesosy vitako fa ity kosa tena mbola tsy nataoko ary mety tena fahotako lehibe izany. Dia mba misy hibebahany fa misy mantsy mivavaka izy fa tsy fatany mihitsy izay hibebahany. Tahaka ny tovolahy anankiray rehefa tany amin'ny toby izy ny olona pastera mivavaka za tsy hitako mihitsy izay ho tenenina, tena tsy fantatra mihitsy izay ho tenenina. Fa ny farany teneny kosa izy dia hoe Jesosy mba avangio nandeha amin'izay izy nihira ny fifoazana. Ianao mihitsy le nihira tery ambony tery, nihira. Za ozy izy mitomany, tsy mety mitsahatra mihitsy ranomasoko fa miraraka fotsiny. Dia ny zavatra ny teneniko farany dia hoe Tompo mamindra fo amiko. Haike misy olona tena mibebaka ao anatin'ny hira fiderana ka andeha ataontsika ny hira hoe Jesosy eo indreto ny olonao manantona anao mba ho fonjainao. Dia rehefa mihira dia ny andininy rehetra izay nampianarin'ny dadantsika fa io andininy io dia tahaka ny miresaka amin'i Jesosy miverina iny telo ny tononkira anankiray. Firana 720 amin'izao tao amin'ny firanany fifoazana Jesosy eo indreto ny olonao dia mba miramy mafy fa misy olona ne tena tsy nahita ny soratana izy fa hibebaka noho ny hira satria izy te iaona amin'Andriamanitra. Taontsika izany hira izany eo ampipetrahana ihany. Jesosy eo indreto ny olonao manantona anao mba ho vonjena. Ratus fiangonana Herkele
Etony olona manatonanao manatonana vahovo zay manatonanao manatonana katoa ahasenjala mamaky eo kametesea atonsaka rama kametesea Fanayeyo fanayema silomide serendeu serendeu asabari esamatu elakua efara efaraimasi mama kie Natutsiaka rana kametesela eligeru enzisova bulana kazakazanu Amen. Raisitsika ny bokin'ny Isaia toko fahavalo amin'ny dimapolo dia ny andininy atombokitsika amin'ny andininy fahafito fahenina ka hatramin'ny fahafito ihany. Rehefa hitantsika ny teny dia tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe tsy izao vano fifadiana izay ankasitrahako dia ny amany fatorany sy amboraka ny feno zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary tapaka ny zioka rehetra. Moa zara ny mofo hoaninona va sy ampiantroro manjenje ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsirombelona amin'ny namana. Amen. Ray masina mana masinana amin'ny fahamarinana ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Fifadian-kanina teny nofo aloha nomboana izany hoe za tsy maintsy miena ary Jesosy tsy maintsy tombo. Dia isak'le manaikitra iny no vavoninao dia iny ianao le miteny amin'i Jesosy hoe Jesosy mamindrafo amiko. Sa tsy izay? Ity nofontsika ity mantsy niezaka zahantsika isan'andro isan'andro fo maraintsika dia miasa toandro noana ho an'izy ho an'ny nofo. Tonga indray tsika ny après-midi mandeha miasa ho an'izy ho an'ny nofo. Tonga indray tsika ny hariva misakafo dia ho an'izy ho an'ny nofo. Ary rehefa tonga tsika ny alina matory dia ho an'izy mbola ho an'ny nofo ihany. Dia mibahana be ity nofontsika ity dia izany mahatonga antsika reraka satria dia miazakazaka manenjika versement manenjika asa dia enjehana foana isan'andro tratra sa tsy tratra raha pitso manenjika indray tapitra ihany ny 523 andro dia mbola manenjika ihany. Ny fomaraina maiky asa, ny mody hariva maiky ahody, ary mody atoandro maiky isakafo. Izany hoe inona foana zany? Maika foana. Fandroany ataon'i Jesosy tsy maika fa mipetraha mihitsy aloha izy Jesosy fa hiresaka aminao ary dia faly aloha Jesosy fa dia mipetraka ianao manaiky hiresaka aminy. Andao hitehaka ao anao isika. Dia hoy ny tompo hoe tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako. Voalohany amahany fatorany faharatsiana. Iza ny amahantsika? Hoy ilay fampianarana ny tenenin-dada hoe
anantona pastera ianao, anantona iraka ianao, zao le fahotako, ty le mamatotra, ianao ny tena mahafantatra le fahotanao. Dia ianao mila manapaka le ozonao anatinao, aza miandry olona anapaka ny ozonao aminao. Fa ianao ny nalalan'izay nalehanao sy ny nataonao sa tsy zay? Ary nao ny vitantsika ihany mahatonga antsika feno fahotana ny nataontsika. Ary matetika raha fantatsika fa tsy mety fa mbola ataontsika ihany. Dia any amin'Andriamanitra ny sosotra ny fotsika. Ka many fatora ny faharatsiana izy. Faharoa, amboraka ny feno zioka. Tsangany ny tanana izay misy zioka eto. Ambanimbany ohatrany tsy misy, tena tsisy mihitsy. Zioka ny trosa, mizioka amin'ny aretina, mizioka vokatry ny nataon'ny ray aman-dreny, mizioka vokatry ny nataonao mihitsy. Amboraka ny feno zioka Jesosy androany. Teo afaka ve? Misy olona anankiray latsaka ao anaty lavadrano izy. Rehefa latsaka tao izy dia nalefa n'ilay olona nahita azy nitady hisintona azy. Mety ho afaka ve izy? Nalefa nitady hisintomana azy. Mety ho afaka izy sa tsy ho afaka? Fa mety tsy ho afaka ihany koa izy. Satria mila anazy, hitazona nitady, ary amikotra nitady, ary miezaka miakatra. Ohatr'izay koa tsika. Alefa Jesosy nitady mahazaka ny tenin'Andriamanitra hisintomana antsika fa mila tazomintsika amin'ny teny. Ary mifikotra mihitsy tsika mibebaka raha teo afaka. Fa tsy efa reko izay. Fa na alefa ao ary hitady io, rehefa tsy mihazona an'io ianao tsy afaka ianao. Azony mafy Jesosy androany. Misy ezaka avy aminao koa ngely izy. Manaiky ve ianao hiala? Manaiky ve ianao hiova? Ary mino ve ianao fa vitan' Jesosy io? Vitany io sa tsy vitany e? Mila fantatrao zany. Fa tsy eo mbola kitikitiana le telefonina. Izy ianao zao tsy miteny fifadianana mivavaka, mitady solution teneny mihitsy le olona hoe vavaka fa any amin'i Jesosy misy famonjenao anaboraka ny feony zioka. Andefa ny ampaoriana afaka. Orytsika sa tsy ory? Ory ny fiainana me sarotra, me mafy. Ory amin'ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainana. Fa rehefa manana an' Jesosy izany fahoriana izany tonga inona? Fifaliana, fiadanana. Nafinaritra ny tenin'ity ray aman-dreny lehibe ity hoe zao re olona mba hateneniko anareo. Fohy kely ny andro iainan'ny olona ety ambonin'ny tany, 70 taona, 80 taona raha tahiny mateza. Misy era 50, 20, 70 dia efa lasa sanotomandry. Aza lanina amin'ny fiferotanaina ny fiainana. Aza lanina amin'ny fakiztinana. Aza lanina amin'ny fitebitebena. Tsy matory amin'ny alina mivadibadika manina mieritreritra le zavatra hitranga rapitso. Ny apitso ny ao Jesosy. Fa lanio amin'ny fanantenana, lanio amin'ny fifaliana. Aza mba maka sarotra amin'ny zavatra rehetra. Anana ny loka, efa misy tezitra. Londrody eraky ny trano. Fa tsy mba hoe Jesosy mitondra calcium manatevitevitsinay ty, sotra tompo. Zany dia efa mampiferinayna, ary zany mahatonga antsika ankehitriny mora maty satria na zavatra tsy misy dikany ary dia mampiakatrahakatra. Amin'izao ianao raha makao amin'ny hôpitaly mba nandeha nitsidika tao amin'ny urgence dia ny 95% ny aretinao dia ny fahatapahana lalandrana ny tension. Talohantsika ny olona misy tension na olona tapaka lalandrana dia jerentsika efa mananinanika ny 5 na 70 sa tsy zay? Fa zao ianao zaza 12 taona dia misy tension. Noho ninona zany? Noho tsy fahaizantsika miaina. Ka androany Jesosy andefa ny ampahoriana ho afaka e. Teo afaka ve tsika? Akafizy ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Anapatapaka ny zioka rehetra. Ninona zioka? Hitanao fa tena hoe zioka na ny vady maditra, zioka, zanaka maditra, zioka, ny fiainana tsy mandeha, zioka. Tapahan Jesosy zany ary nygotana hatramin'ny fakany zany.
tsy le vady maditra mihitsy no problema hoe zioka fa rehefa raisinao amin'ny fahatsarana be io milamina io sa tsy zay tsy mody atrano io samarana vao tonga tonga chéri tahiny jesosy vita sodaolo natao tany de raina ny tompo tonga iny de miova fa tsy ianao milondolondo tonga zany nga de ahoana ny tany aza manontany akory rehefa izy ny atao le no sy tsy misy no mitovy tonga izy de miova azitsika ve satria voalasa any de inony ianao jesosy ary jesosy efa miasa tany fa rehefa tonga izy andry anao higitrakitra ianao tsy niady nefa izy te hitantara hoe lozany eny najoa mba haseovy makany jesosy any ianao jesosy tady zay koa ny zanaka maditra inony ianao jesosy aleo jesosy hiasa fa tsy antso foana isaky ny ray mihitra izy ny akaikinao meo anao hoe liona akaikinao izy nareo zany iny zany maneno zany aza mirarahany zany inony ianao jesosy de rehefa miantso azy ianao rovina ny mody maraina tonga vasota iny tompo ny anjelinjeo ma mitobo manodidy rany aza miferinaina azotsika ve zany zao nandeha ty lehilahy chauffeur anankiray tena maditra de tena maditra fa rehefa mipaikapaika rehefa tokony atory iny amin'ny valovaloalina iny raha matombo vavaka tompo iny vadiko iny tsy tiako very iny na ataony amin'izay ny a distance may fa izy ny eo ambony fandriana matory mihevitrevitra ohatra zao aila izy tena nandaitra feritretintsika fa tsy mandaitra mantsy le a distance fa tena mandaitra io vavaka io fa rehefa tonga tao atrano tsy jagajagantsony tsy jagajagantsony fa hoana tsy fantatra fa maidolo vatako ray manontolo tena ohatrany tsy haiko nasoroko bridana mihitsy ahy ny bridana mihitsy ahy fa ny zavatra ataontsika rehetra ke ka mianjaanjao retren'andriamanitra sa tsy zay misy mahita ny zavatra ataonareo sa tsy misy mahita ny zavatra ataonareo eny misy mahita ary tena nahita ny zavanyseho aza miferina natsomy manomboka zao na tsy tantara ary ianao hoe misy mahita ny zavatra ataonao fa zao zay fanarahanareo sy ny tompo any fa miteny aminao to de endry io izara mofo aninaona mba nisy nanao misy ao ve tamin'ity krismasy ity ka hoe nisy tsy ny sakafo teo kaiky teo de aleo aloha ny elan'ny vorona sy ny fe nomeko an'le ololato de meko vary izy mba nisy nanao an'izany ve noely mantsy amintsika de akanjo tsara tare jery fety isakariva eto amin'ny 4e étage mba mideran'ny tompo fa ny tena noely de izara mofo aninaona nisy lehilahy anankiray narary mafy efa tonga tany mpitandrina manakitsako dolo vatako ray manontolo pastera tsy haiko tsony ataony analizy 10 reo analizy reo negatif adoly fa inona mahatonga le aretina pastera nalaina ny tenin'andriamanitra bokyny Isaia izara mofo aninaona inona raha ny zavatra mampalelao Jesosy ataonao za mandodony eo mbavady teo miala valy lehilahy anankiray manao kapakapa hitady tavina zay hitady ny mialatsiny amin'ny anarany ngandriny de ozy izy ay patron andrasa aloha izy fa apelanoko kely ny sonnerie ao amin'le quartier ihany misy sonnerie misy mitady ianao patron ampandroso izy mbola nijorojoro kely tao satria patron zany mbola miomana ary ianao moa zany izy de izy le gardien zandry my patron zany aiza anao mipetraka eto amin'ity fandriana ray ity firinareo ny eto di mianaka de ahoana fatorianareo bataina ankidoray de apetraka amin'ny tany de rehefa maraina de akarina indray de rakofana tsara de aiza mandry sakafo avoaka kely atokotany no fatapera rehefa amin'ny ariva de ampidirina kely atokopandrina zany de mahafinaritra mahafinaritra manana ny Jesosy fa ahoana anao le tsy mivavaka raha ohatry ny reny fa maninona azoko teo ambavahady le fanafody ny ona tamin'ny patron am'izay manahoana ianao rahalahy da iny Jesosy ianao hitako fanafodinao rahalanao retapo aminao gardienao ianao mahana camion 12 mahana minibus 7 mahana 4 fil tranonao efitra 12 gardienao sady de mbo tsy rary ny rahalahy
ny olona mila zarina mitady mihitsy aloha ny olona fa tsy tolotolorana fotsiny zany lainga ny devoly zany ataonao ahoana ny tiany Jesosy zay tsy hitan'ny masonao nefa ny rahalahinao raha tsy tianao dia mampalelanao ve manambara trano kely tsaratsara ao anazy dia mampialanao ve mame fiara kely ray ao anazy zany tokoa ve dia raha miala eto ary ianao dia izy amin'ireo no entinao rehefa nandinidinikako iza re zany no entiko ary entinao faty ane zany Andriamanitra kinga misy mazaka ninina na miperatra volamena eny an-tananao iny ary mbola esorina dia inona zany no tokony ataoko paster efa niteneniko teo ilay izy hampifalio izy meohanina nona ny fisentony io no mamatotra anao lasa nanaovany trano kely ny meny fiara anankiray raha lahako ianao fa tsy fahavaloko tsy mpiasako ianao fa rahalahako tsy patron tsony anarako manomboka androany fa zoky vita ny taona izay rehetrarehetra zay niantso azy ary ianao to tsy niantso mihitsy kinany antsika amin'ny pasterako za rehefa sitrana tanteraka sitrana afaka ary nieritreretinareo fa zavatra tsy misy dika lizy ke zava-dehibe ao anatren'Andriamanitra ny mijery mipaitapoanao raha tsy manana apio izy mipiarabelona aminao apio izy aza mihirim-belona araka le tenin'Andriamanitra teo any amin'ny 15 any amin'ny 19 moa tsika ve mety tsy hirim-belona aminama manao vasapana soavana misy fotoanytsika mpanompon'Andriamanitra mihitsy rehefa mpanompon'Andriamanitra namatsika ny mangataka dia manome eny raha vavy fa raha mipaitapo tsisy io bebanao zay ahoana izy ny anaradian'Andriamanitra ianao manao akanjo fotsy tsara milaza vampitory filazany tsara nefa mipaitapo aminao raha tsy rarahinao mamisy zanadra vavinao zanadra lanao tsy tafita amin'ny fianarana tsy mba ampianao na dia ekolazy ary na dia kaheray ary nefa ianao mandeha voaka ny trano taxi aller-retour isanandro mifanena aminao ny an-dala izy tsy raisinao akory fa sao dia maloto ny tômôbilinao ibebahanao zay zay azo ny tananao atao izaramofo hoaninona sitrana le rahalahy tsisy natsony tao anatin'ny tenany ary le rahalahiny zay lasa tsy nanao patron atsoa fa zandry nanolo tena ao an'Andriamanitra zany ao izy ka mahita mpanompon'Andriamanitra tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy avonina manao tahaka ny tenana manaraka ampiatrano ny oro-manjenjeny be dia be ny oro-manjenjeny ry havana mandala ianao dia misy olona miandry bus dia miandryandry tsy dia misy olona tena nanto ilay rangahy anankiray za eny ambony moto dia ozy le rangahy hoe sao dia mba azony sehoentina kely fa rehefa tonga ny amin'ny lehalehako dia ameko le enjatonao ozy izy le réserveur sady nanosika azy mba hitany razoky fa za eny mpanidinany eny zany misava le poste 10 dia natao ty le frais anao dia ny anana be sady nijery saotra misy oro-manjenjena eny zay azonao atao ataovy ny asan'Andriamanitra re olona tsy tokony antry Madagasikara raha mahana toetsaina mifanampy malagasy rehetra tsika tsy mahantry fa ny saintsika mahantry resy latra zany ve aloha tsika tsy manaja ny olo-dehibe tsony tsy atsaina tsony ray aman-dreny fotsivolo rehefa miakatra ao anaty fiara fa mipetraka dia vao mainka amin'ny tokona tsara dia mahita olo-dehibe mijoro tsy mampaninina ny kristianina zany mahita olona zao efa tatahany olona zao mipoketra ny samy tenin'ny kristianina fa sao dia vonoan'le olona aleo miara-maty eo amin'ny andravoangy io alohan'ny senanay io be mpangalatra be dia ozy le ankizy aza mitenitena anao fa tatahany olona lamina ao ny tarehanao dia ozy amatsazy avy anao dia tatao mihitsy avy fa maninona ny manentaka fa maninona ny mangalatra tsy fantatrao matsy pastera majoanay inona le majoanareo zay ny zany efa nanandrana an'le ina moa le rangony mahery vaika roro dia hitan'ny pastera zany raha vao tsy mihinana an'izy zany zay dia ohatra tsy mavita nininona mihitsy dia rereo zao io mavomavo be masony anakay dia hitanao io fa midorororo be dia mitady voly zay hinanana an'io dia otrinona ny vitiny 7 sy ray alina le tsindrona kely anankiray dia vasaraina 4 tovolahy kely 14 taona ange zany re olona misy valolahy izy ao asa miandry antsika zany andao reto sabona aloha zany esoriny zany alkôla tena drogy ao anatin'ny vatanao zany fa simba neny rakizy dia terelli izy ao zay dia tsy malala ninina tso fa ny anendaka ihany mba apio zay pastera
Jesosy mehery mpanomponao afahana manampy an'izay araka le fampianaran ray aman-dreny teo fataroko aloha le olana vaza maika ny aninona ny any médecine fataro le olana maninona ny BDP reny mpakaroposy maninona ny BDP mpanendaka fataro le olana dia ho tantahanareo zany zao anotarehako satria za zany zao no nahitany nataonareo teo ka kosa pastera ka tsy matahotra an'Andriamanitra zay aibe nareo matahotra an'Andriamanitra ihany dia rehefa mandalo hoe anao dia anao na pastera dia efa aprima mihitsy zany ny ampafolo karena hozaraina hoe ty 4,000 ny anina dia ty dalo mihinam-bary fa anao na dia andraso loha efa mijery manomantsika le hitsaboana anareo teo afaka mariny tena teo afaka lozake nanao zalahy dia mba nanao koa dia 4,000 real le pila ray dia zaraina ianakefatra dia mbo samy mitsiditsidrotra kely eo dia zao hoe zao manjoanay fa ry malagasy paretanindra zany mampalahelo malagasy toasy to anao ndao apitsika izy any ndao avotatsika azo atao zany sa tsy azo atao Jesosy ake tsy mitady arena be zany natorohevitra na zay kely mba vitanao amonjena andreny olona fokarongony no ny ady mpiaina lasa mangalatra manendaka mamono olona tsy tompon'ny tenany no ny zava-mahatomelona andao ampiatrano ny oro manjenjena fa fito anavy izay hitanao fa mitanjaka ao anatin'le Isaia daholo teo mitanjaka tsy le hoe bridana tsisy akanjo itenen'io ry havana fa le olona mandalo ady sarotra mandalo trosa mandalo ady mpiainana ka na mba mitaraina aminao dia rehefa misy mpanompon'Andriamanitra menjery ka lavo dia inona ny ataonao ino ny ohatr'izao ino ny dia manaratsy aniny eraka amin'ny tanàna ny ataonao ianao mihitsy le nampitanjaka azy ibebao zay fandao tafina zay hitanao fa mitanjaka zay olona manana olana paherezo izy hazalay baraka izy fa tsy fantatrao ny fiainana ny aina noho izy le mpanompon'Andriamanitra tao ary ny olana ny sedrainy tsy fantatrao araka ny tenin'Andriamanitra hoe izany tsara ny olom-boafidin'Andriamanitra fahavalo tsy irim-belona amin'ny namana hainao le mihirim-belona misy olona tenenina misy an'izao ny aminao tsy manana mihitsy isam-panao an'izany tsika nefa maninona manana mandaingy mpandaingy ifona antsika ao anatrehan'i Jesosy toetra anankivalo no menjorantsika teo hoe ny amany fatorany faharatsiana ny anaboraka ny feny zioka ny andefa ny ampahoriana ho afaka anapatapaka ny zioka rehetra izarany mofo anona ampiatrano ny oro-manjenjena anafy izay hitanao mitanjaka ary tsy irim-belona amin'ny namanao sa rehetra izay ny vitanao dia eo amin'ny andininy eo ambany eo tsika ny andininy fahavalo dia efa manomboka amin'ny tenin'ny tompo hoe hiposaka aminao ny mazava tonga ny fanasitranana iantsanao dia amaly Jehovah loha lalanao sy vody lalanao izy ary esoriny eo aminao ny zioka rehetra ary ny taranaka no anangana ny rava efa ela taona niny ty taona ty vitanao daholo zany tompo vao voatsangana le rava aza maika atsangana ny rava Jesosy akajorontsika dia tapitra le heritona mbola mahay manao fahakakanana ianao Andriamanitra taona amin'ny fananganana ny rava ty vitanao zany Jesosy terenao amita anangana ny rava eo amin'ny fiainanao nefa ianao tsy mety hiala amin'ireo faharatsiana rehetra dia tratra ny 2026 indray le fibebahana noho izany ndaontsika hifona fa betsaka ny asa tsy vitantsika mety ray tamin'ireo ny tsy vitanao fa anisany koa zany mety blocage ny valim-bavaka tsy mba nandraisanao valim-bavaka satria mba niandry any Jesosy le amoram-ponao mba hamitanyireo zavatra ireo fa tsy mba naninao ianao eto dia misaotra manokana antsika rehetra nanoana ny kamboty rehetra ireny fa sady nitafy no nihinana ny nahazo kilalao ny hinana bonbon tena faly aminareo rehetra nanomereny Jesosy tena faly Jesosy tena faly satria nitafy mandra ny hinana mandra ny faly mandra ankehitriny dia andao hiatoraka andao hibebake se somora fohy indrindra
tsara sady maso. Izay iry zay no ataontsika 10:20 voalohany ihany itsanga sika rehetra dia atao andohalika. Ndao hibebaka lena nilikilika praitapo reny le tsy mba nahafoy reny ndao hibebaka reny miribelo reny ndao hibebaka ndao hibebaka ndao hifona amin'Andriamanitra le tsaratsara mpanompon'Andriamanitra manenjika manaratsy mamorona sujet mihitsy tsy mba milaza filazana tsara fa filazana manjo isan'andro san'andro lazaina rehefa mahita olona anankiray andao hibebaka. Anisan'ny blocage valibavaka ao anao koa ny fanaratsiana olona anankiray eo amin'ny fiainany. Jesu mura fuicinja zarasa di masu simiu vatsimi fita tupu befi tituku mairi Jesu tina netry tena andohalika isika. Jesu tina netry tena sinandefitra tokoa nefa tompobe arena sy mpatsalaka fototso Jesosy dehibe tokoa ny zavatra tsy vitanay. Misy ao anatin'ny praitapo manan-karembe ary misy ao mahantra fa tsy mba mifampijery fa samy manana ny fiainan'ony nefa dia zanak'Andriamanitra. Misy miry mibelona eo manilikilika na dia ny praitapo ny havana ny mpiara-miazakazaka jery tavan'olona fona Jesosy. Misy koa ao dia mampahory, misy fana mampahory ny zanak'Andriamanitra, manaratsy mpanompon'Andriamanitra, mamory zavatra ratsy tsy marina, manelitsao tsy marina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Reny koa Jesosy fahotana dia fahotana lehibe ary anisan'ny blocage eo amin'ny fiainana. Ka na dia te hitay azy ianao vao misokatra mivava tsy milaza filazana tsara fa filazana manjoan'ny hafa foana dia efa blocage koa zany amin'ny fahalimbavaka. Ny fifadiana ankasitranao indrindra dia ny andapatapahanao ny zioka rehetra Jesosy. Be dia be kely zavatra manandevo anay. Ty toetranay ty fahalemenay ty Jesosy. Fa mandoharika eto am-pototry ny azo fijalianao ny vahoakanao Jesosy. Menatra rehefa nytany saina ny fahotana, menatra noho ny faharatsiana Jesosy. Milaza fa mpanompon'Andriamanitra nefa nampiara-miazakazaka raha tsy tiana akory fatondrona molotra. Milaza fa mpanompon'Andriamanitra nefa ny ratsy toetra, ratsy fijery. Fona Jesosy. Fona ihany koa fa na dia ny vady aman-janaka ao an-trano na dia iray hozonina fa tsy mba miteny mahasoa mahafaly, tsy mba miteny ale teny soa mahafaly tahaka natokavanao Kristy, fa teny mandratra, teny mamono, fanilikiliana, ozona, zany miatra ao anatin'ny tokantrano hany ka tonga ny blocage ny fitahiana satria maloto molotra, maloto fo. Ianao le Jesosy mora fo indrindra na doa alelohalika rehetra.
mamindrafo aminay Jesosy fa tsy vitanay ireo zavatra anakivalo tany saina teo ireo tsy nisy vita aminay ary dia tena fahalemenay fahotanay mihitsy fahatalanay fa mifona Jesosy mifona varaka ny tena hoe atsingerika eo alohanao nataonao mba hibebanao ary alanao amin'izany fona Jesosy fony mba tia azo famelan-keloka tahaka ny lehilahy anankiray izay tsy fantany akory ny nataony fa rehefa nampahafantarinao ny lalana tokony izorana izy nialatra amin'ny aretiny esorinao nge ny aretina rehefa miala amin'ny sainandratsy sy ny toetra ratsy ao anatinay tianao izay hibebaka tianao izay hiala amin'ny ratsy fanaonay mamelany elokay Jesosy mamindrafo aminay fa tsy mba olombelona ianao ka ho tofo mandrakizay fa araka ny teninao fa rehefa miaiky ny elokao ianao ary tsy amerina izany tsony ho tapaka ny zioka rehetra tsy anao taingibozanao tsony mifaharatsiana fa mba olom-ba hovao ianao ary rany zanaka ho any manafaka ho afaka tokoa ianareo misaotra Jesosy misaotra fa nisy zao fotoana izao afahana mandiny tena afahana mibebaka fa tsy fantatra akory zay rehetra fahotana fa mampatsiahy ianao androany tokony ialana amin'ny faratsiana rehetra voninkiala Jesosy tsy amerina izany tsona zany nampalahelo anao na nafitohina anao dia hifonana eo anatrehanao manomboka izao zay dia hanova amin'ny fomba fijery manomboka izao zay dia hanova amin'ny fomba fiteny manomboka izao zay dia hanana fisainana tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ary hiteny zavatra tsara mandrakariva ny vavanay ary indrindra hampandrosanao Jesosy anatin'ny fonay ka mba olona ara-panahy tsy ara-nofo be intsony ka isan'andro dia hazakazaka amin'ny ara-nofo fa isan'andro kosa dia hametraka fiainon'ny fiainana manontolo eo ambany fahasoavanao ka olaninay amin'ny fifaliana olaninay amin'ny fahasoavana olaninay amin'ny fahombiazana olaninay amin'ny fanasitranana olaninay amin'ny asan'Andriamanitra ny fotoana rehetra fa tsy olaninay avariana amin'ny fiainan'izao tontolo izao ka dia misaotra Jesosy tanony foko tsangansika sy ny fona yara itempo tena iray aokany saiko sy ny saina iray safidy tsangano arany tananao akavanana Jeso malalo amotsiso hidrony aiko raisuana velukanupo velukanu vonukanao zay sitraka tenitsika hoe Jesosy mamelany elokay Jesosy mamelany elokay amen petraka isika misaotra ny iray aman-dreny pasteur Solange isika izay nitondrantsika tao anatin'izay andiany amin'ny fanatondrantsika ny tompo izay pasteur iraka José Alain moa nametraka ndray ny mandra-peona vetivety satria tsy maintsy namonjy ny asa tsy fivelomana akory eny asa moa tena fivelomana raha misy manao ny asa mipotana dia zay zany fivelomana dia nampitafatra izy fa mifampatratra eo ihanytsika ao anatin'izay raha ohatra zany tsika ny aino tsara sy nanaraka dia resaka le teo pratika le any amin'le pratika inona hoe to tsy haonareo zany mahino any amin'ny fasady ve nareo resaka inona resantsika teo pratika ataovy mafy raha vao mihaino be fotsiny mankotra koa dia mizatra minakanina fotsiny fa ozy ny dokotera zay hoe rehefa alohan'ny atory adiny 3 alohan'ny atory ny tokony sakafo dia tsy tonga dia matory fa mihetsiketsika manao zavatra aloha manao pratika dia manomboka mety le fandevona kanina fa raha vao mipetraka be fotsiny ao koa nareo tsy manao pratika dia
matavy be dia tonga indray ny aretin'ny tavy isan-karazany. Teneny mafy hoe pratika, tsy mafy zany e, pratika mafy tsara. Fa manomboka manao mafy nareo. Resaka pratika manko le ndresahany teo, fa raha vao teoria zany ko izy moa tsy efa nay an'izany hatry ny fony kely tokoa. Toronona foana zany isan-taona isaka manao fivadikana zao fivadinan-kasitrahana, fa namafisy ny mpanompon'Andriamanitra teo mihitsy hoe andiana ary amin'le praitapo. Manana be ianao dia mameza an'le tsy manana. Magaga marina tsika raha olo-kafa dia mora manao zavatra tsara. Ahoana raha vavy? Fa rehefa le tena raha vavy ao an-trano, mila ifanaikitra mihitsy. Na le praitapo, tena marina zany nampisaina ny zavatra nentinao teo. Za tena mandray ao anatin'le izy mihitsy hoe zavatra pratika. Ny rafitra aloha somary manahirana manoloana ny ray aman-dreny ara-drafitra koa manko tsika zao hoe tena atao amin'ny tonian'ny fiangonana. Tianao zavatra mivoaka ny rafitra zany nefa matahotra. Azoko atao ve le izy ray aman-dreny? Ray aman-dreny fara moa zany resaka zany. Azo atao tsy fatanony fa ataovy mitandrina n'le rafitra koa manko izy io. Fa ny rafitra monko indraindray mamanenina manakana antsika ohatrany hoe sao dia atao ohatrany mipetraka piterany eo ataoko sa tsy ataoko, ataoko sa tsy ataoko. Dia ohatrany mamanga ny tompo hoe raha voatra zany tsy havitanao pratika mihitsy nareo. Dia zao le izy manao fanatitra tsika zao. Mbola tsy mikarokaroka poketra aloha zany mbola tsy miomana aloha ny dekôlina, fa ohatrinona le ataonao fanatitra. Samy eritreritra ao anatin'ny saina zany. Mahenona nareo ariariana ve? Atao voatra raha mare. Ohatrinona ny ataonareo eny ariana eny fanatitra. Tsarairay avy. Efa samy nanonona chiffre. Le ataontsika zany pratika mihitsy. Nanonona chiffre ianao zao, tsika tiako akory iny, aza matahotra. Fa apetrao eto iny, eto le anaovanao fanatitra rehefa avy eo. Efa mipetraka ve? Ary fihetsika miaraka amin'ny pasteur ary aloha apetrako eto le fanatitra. Amin'izay manko nareo mahazo resaka. Averina indray mandeha, apetrako eto le fanatitra. Ohatra, miara-miteny mafy tsika dia samy manonona ny anazy. Isa roa telo. Le montant ka. Ohatra zany hoe 5,000 ariary, 10,000 ariary, 2,000 ariary. Raha vao misy tsy manao dia mahenoneniny hafa. Tsy mahazo enona le an'ny hafa. Fa rehefa miteny mafy ianao dia tsy maheno le an'ny hafa. Tsy teny micro zany ianao fa ataoko mafy be fotsiny dia nareo koa miara-manao. Isa roa, rehefa orinan'ny isa telo zany dia miara-mametraka an'le fanatitra neto. Isa roa telo. Natangongona kely ny sasany. Ao zany aloha iny le fanatitra. Iny le tatazana rehefa avy eo. Vidy litsianao rehefa avy eo. Ohatrinona ny vidinao amin'ny litsianao? Na voankazo manga aloha zao lafo 25,000 ny kilao an'ny Irene. Manga Irene. Nareo ve tsy atsangano tana zay malala hoe manga Irene. Ary hoe manga esy ary. Allo atao hoe manga esy ary satria zay ny pratika kokoa. Vidy manga esy ianao rehefa avy eo, na hividy litsi ianao, na hividy frity atsambany, atsamamafaniry. Ohatrinona le izy? Efa mba manokana an'izany tsika ao amin'ny tontolo androandroany dia zao indray ataontsika vato le izy. Goûter, samosa, nem, takosy. Fotoanan'ny fivadikana manko zao dia tonontonona le izy mikarokaroka le vavony dia pratika amin'izay le nitenen'ny pasteur teo hoe amin'le anao le mikarokaroka vavony mihitsy ranonam-pangomanitra be. Zany zao tsara amin'izao taondro zao. Dia misy vola le izy ataontsika eto. Manisa telo indray zany zao dia ohatra hoe 10,000 natokako an'iny. Isa roa telo. Misy tsy manao tsy bebaka mihitsy retolo reto fa io ke tsy bebaka ampanany ilaina iny le resana foana fivadikana zay. Mandohalika zay Jesosy, mandohalika ampana. Izy afaka mandohalika tsara amin'io. Dia tsy te handohalika le tongony fa maloto ve le akanjo sa ahoana sa dia mandohalika ampana hony izy.
ampitoviana ny sarotsy ny feo rehefa mandohalika dia maninona mandohalika rehefa tsy afaka mandohalika da atao fotsiny hoe nitsangana manoloananao a Jesosy na miteny koa hoe to ampipetrahana ny anatonako anao Jesosy tsy ilakisa aminao amin'izany ny tompo fa za manao zavatra ampanafoana fotsiny ay mibebaka ampanafa le nofo tsy mibebaka fa ataontsika pratika raha vao misy tsy manao mihitsy ny tsika tsy mety fa miaraka manao dia mariky ny fibebahana atokana ato indray zany le atokana ho an'rendrarendra ny nofo isa roa telo zay tao teka fa ola mafinaritra nareo sady ho an'Andriamanitra zany dia zao ny anaovantsika anazy manampy anareo azy fa tsy tery vai mantakory apiko nareo ary zay le niteneny teo hoe misy tady alefa ao anatin'le fatsakana fa latsaka ao le olona ianao koa mila mamikitra n'iny tady iny tady zany ty alefa amin'ny paster ty andray ianao tsara tsy andray ianao ko ataoko akory moko tady io fa alefa ny tady eny aminao taovy mafy indray alefa ny tady ety amiko alefa azy hoe alefa ny tady ety amiko samboriko iny fikiriko mafy iny tsy avotsotro iny fa za rehefa mitady an' Jesosy dia tena mitady azy tokoa ako sérieux ako fa tsy manao kinanga namodimody mivavaka eto fa otany tika tsara ty zavatra ataoko ty alefa aso mafy tsara otany tika tsara ty zavatra ataoko ty rehefa mirava rehefa avy eo tsika tsy misy mividy an'izay rendrarendry zay fa meo an'ny malahelo iny atompoety be sarety raikitra sa tsy raikitra